matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby maimaim-poana 710 amby na 910. Mirary soa. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vao mafana mivantana amin'ny fomba mivantabatana. I feel good! Rehefa mamaody diva lavitaka. Rehefa mamaody ody fifianana tritabeany. Rehefa mamaody ody mamotoka fa tsy mamoniovinany. Rehefa mamaody ody tonga dia madory. Sorenao samby avy misopitaiza fa maraina amindreny. Ry malalanao raha maninana ianareo rahamosely ianao ve ninao mekapareta marady tsy ianao arateo sama matory fotsiny de sandriny antaninao ianao valeo fandiny oeonao Nianong fantatry efa misokatra veonym-bary efa misokatra ramodimy ny bara afaina tondratra gitara velane Madagasikara afaka miasa amizay ianao sa zao tokony tsy asa fa ahoana le azany sa ny marefo e marefo andriamany zao raha misy marefo ve misy ohatrana marefo manino ianao jereo tsara ny posiko marefo tsy misy olona ao anatiny eo akaikiny ao koa kamobe dia marefo Sina no kay komposinao, ao jabo de jabanao fa marefo. Hangre mo ko fa parak tino marefo ti taknin. Hay. I will look good lady. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Inona montsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. rehefa lasa olona Alasinainy karazana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi be. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Raikitra e! Vao maheno teny raikitra nareo dia ohatran'ny mahatsiaro an'ilay mpanakanto anankiray iny dia mbola tsy manomboka akory za le ataon'ilay président lebeko za mihitsy le izy mbola tsisy ninona nanomboka akory mbola tsisy zavatra ny zaraina akory dia fa zay mandeha aloha fa iny anatin'ny animation daholo moa zany rehetrarehetra zany a ny andro koa dia tena mandeha foana satria dia efa talata fa 9 sady vao malina nanitsaka ny latsanainy fa 5 dia zao fa 9 ny volana jona taona 2024 miarabantsika rehetra aloha miaraban'ny Larisa miarabandrikeo miaraban'ny Lemeka miarabantsika rehetra zay manaraka ny fandaharana rivotra
Ie mirabany Rivotra eto amin'ny mifofofo ty. plateau Rivotra mifofofo, tsy rivotra mifoasa. tsy mifoasa fa rivotra noarahanareo amin'izao fotoana izao. Ka izy ity manko le andro ohatran'ny mivadibadika izay la resandro omaly ohatran'ny somary nangatsitsiaka izany ny androany ohatran'ny Efa nisy masoandro any ny atoandro. masoandro ny atoandro. Fa androany izy ohatran'ny tsaratsara kely izay ihany indray. Miarahaba Francis. Sasa tena tsy fantatra mihitsy hoe izy ity zao manao anty satroka ba miaraka mikasy-bosy fa raha miampisolo maso mainty ny tena tonga dia tsy koa hoe ao pain de vedor le izy dia fa misy olona mora sepitra any le manaovana an'ilay kasy-botra tsy maintsy esoriny hely izy isaky ny atsasakadiny. Io Tsy fantatra. tsy fantatra hoe raha Francis. Mety le fombafombanao avao aoriana ka le tsanganana avao Raha tsy hitanao aoriana. le sofiny. Le sofiny efa tako le satroka ba. Takonako an'ity. Tsy fantatra. Tsy tio. Misy teny hoe bolopix de Ohatran'ny mitovy. Salama daholo tompoko. Raha ianao raha koa izy tao rehefa pauze ohatr'izao. Tsy haiko a. Le volom-bava le takona dia tsy kompy hoe Alena izy. le XXL indray mandeha mbola tsy lany hatramin'izao. Kelikely oa. Itsy koa. Ohatra be loatra aminah ty indray misotro ty zavatra ty. Ia salama daholo. Salama e. Loha sorony ty vasy. fa ny Francis zao ny ohatran'ny ahoana fisotroana an'ilay XXL. Za zany tsy de mahazaka loatra. Tsy hoe tsy mahazaka e. Tsy mahazaka mamy. Isotro mahazaka mamy aka. Tsy te hisotro boisson énergisante loatra noho ny antony ara-pahasalamana satria tony zavatra tony manenjakenjana mampatanjaka zany. Raha ohatra ka somary reradreraka ohatra hoe tsy ampy torimaso ohatra ka hitanao hoe sao de tady ho lazoniny aretina de misotroany tony fa za zany misotro fa kely kely no sotroko amin'izy fa tsy tonga de io 3 centilitre fa sa 4 centilitre moa ty 35 5 5 io. 5 centilitre. Raha vao plastika izy dia 5 Fa izy tsy mampanoana raha ohatra ny hoe tsy mahazaka lalana ianao mandeha tomobila dia matahotra ny andoha dia tony fotsiny sotroina mety. Manentsina ho aly izy manentsina satria misy taurine izy io ka taurine io tena misy tena zavatra ezana aminazy io dia ankoatran'ilay ginseng misy vitamine C koa mampidiridiry maso mihitsy mampidiridiry maso midiridiry izy ngeza be fa miridiridy izy enjana be indray midiridiry maso vatana ina mampimenao amin'izany Makasara-tsaina le hoe midiridiry ary mbola miaraka ihany koa amin'ny pecto mampafanafana amin'ny andro mangatsiaka mampangatsiatsiaka amin'ny andro mafana zoko be honora miakatra anao malagasy ary dia izy io mbola misy anankiray mpanoana fandarana zay zao maray zao ina moa le zay alu mora sy matesa mora mpanao inona indray zay alu resaka varavarana sy aluminium sy ny namany mora sy mateza alu bibi tsara le izy misy karaza maro ny alu 5 litres 6 litres ka izao irisy efa mia manatombotra tsisy orange misy orange foana galana io koa ao foana rehefa mateneny pecto alu XXL orange hay ary galana manoana fandarana foana galana inona ndray efa raha izy ty ofeny dokam-barotra tsisy zavatra ninina voateny reo mpanao voateny rehetrarehetra atalata ty andro ty efa voatenareo teo ngambo zany rehetrarehetra zany efa voateny atalata faha enina ambin'ny folo ny volana jona 10 andro sisa dia higadona ny fotoan-dehibe ankalazana ny fetim-pirenena malagasy izay mbola hitenena amintsika hoe aleo mihambo mizesta mirehareha fa gasy isika adala izay tsy mirehareha ka mipetraka eto Madagasikara misy olona gasy fa tena tsy te hiseho gasy mihitsy izy menatra hoana izy tsy haiko ino mamenatra azy rehetra mihitsy tsy asehony eto Madagasikara izy mety tsy mahasamby teny an'izay sady tsy manam-potoana sady tsy manana fahafahana hanao an'izay izy fa rehefa any ivelany reny olona reny tena misitrika amin'ny bandy namany sy amin'ny sipanamany izy hoe gasy fa tena miafina mihitsy afeny ny farany zay azony atao ny mahagasy azy na any amin'ny fomba firesaka zany na any amin'ny fomba fitafy zany na any amin'ny fitatarana izany na any amin'ny zavatra hoanina zany de tena tsy miseho mihitsy gasy fa sainginay rehefa le mitora tôbily izy de fantatra foana le papany arma ka rehefa mbola tsy nalovana angely hoe fiainana dia tianao iova hafa aloha ianao fa rehefa tonga saina amin'izay ianao dia amin'iny no le mampiseho le otriny hoe le olona mipetraka ny ivelany zao misy toe-tsaina tena hafahafa mihitsy zakaso izy zareo fa misy toe-tsaina hafahafa mihitsy ny gasy tena misy vondrona mihitsy hoe gasy
na ny velany ary ary misy miseho foana hoe gasy misy tsy manam-potoana hanehonany mahagasy azy tsy maninona zany fa rehefa mba tonga ny fotoana anankiray vanim-potoana anankiray dia asehony hoe gasy ako na mifampiresaka amin'olona hafa any ambadika any tsy voatery ho fety-pirenena akory io na fety iraisan'ny malagasy na mifampiresaka amin'olona any ambadika any dia miseho izy mihambo izy na tsy mihambo akory azy fa milaza izy ao anatin'ny alahelo na anatin'ny henatra ary hoe za ene ka gasy tsy maninona satria mahafantatra olona hoe enao gasy na dia ratsiratsy azy ianao any ivelany any fa misy olona tena tsy mampiseho an'izany mihitsiny tsy mampiseho mihitsiny manafina mihitsiny izy hoe tena zaty gasy na amin'ny fiteny ara tena tsy aseho amin'ny mihitsiny io izy io toe-tsain'olona ohatran'le bandy niara-nianatra taminay tany fandrena zay agnay zany manao teny betsileo aby ny olona ray klasy izy raha vao miresaka zako le tsy tena hitala le rehefa le any an-tanàna tena ohatran'ny somary de mandeha amin'iny Andravoahangy iny be mpanendaka be tsy agnay am'zay tsy tamala azy Andravoahangy zao de zaho io de mieritreritra hoe olona avy teo Antananarivo izy miasa any fandrena ny ray aman-dreniny am'izao fotoana zao hitako teo Antananarivo efa 10 taona lasa zay hitako teo Antananarivo lelia tsy manao teny merina na ny kely azy fa de ay ty raha Francis de ela sahita mihitsy ty hiavaka izy zany raha Francis tano zany tsy ataon'lery akory le izy fa atiany reny zay toetsainy zay ino zany fandrena izy sa manao teny betsileo na akiraiky azy fa de manao teny ambany tena hoe tsisy accent betsileo mihitsy zany fa rehefa tonga ty ndray izy minona aminao ay tsy mahita ny meriny zany mihitsy izy de izy de betsileo pure mihitsy zany zavatra zany amiko toe-tsain'olona zay tsy fantako ny fomba fiantsoana azy fa amin'ireo mpanao psychologie mianatra an'izany fianarana toetran'olona zany misy fomba fiantso azy zany psychologie inverse misy fomba fiantso azy zany zavatra zany fa iza zany mbola teny amin'olona foana raha ohatra ka io ariny aminao efa teneniko teto matsiny ratsy eny ho aty Madagasikara ty fahaina amin'ny any ambadika any hoe eto ranga misy plage ny plage tsika tsisy dikany mihoatra amin'ny plage n'olona any ivelany any eto ranga misy zavaboary tena mbola tena marina zany misy ireo tsy fahita any ambadika any tokoa ohatra ny gidro hoe ny maki isan-karazany sy ny maki moa anankiray any ny ravinaly ny palissandre zay tsy de misy firy eran'izao tontolo zao ny bois de rose zay efa vitsy de vitsy be de be zany ny harena eto ny safira mampiavaka atsika akory mampiavaka atsika reny fa tsy reny akory ny tena zava-dehibe isotomana ho an'ireo touriste be de be reo zavatra hafa ny azy ny luxe ny azy no isotomana azy zany hoe zavatra mahafinaritra be mihitsy tena zavatra farany zay miretirenty satria am'izao fotoana zao de fantatra fa vitsy ny mpizahatany tonga aty amintsika miohatra amin'le tany tsy de misy nininona loatra atsy Maorisy atsy Maorisy eny tsisy moron-dranomasina tsy ampahafiry moron-dranomasina tsika moron-dranomasina fa luxe tena mirantiranty eny zany Maorisy zany luxe iny moron-dranomasina inarany moron-dranomasina iny flic en flac ray manontolo iny amina kilometatra maromaro hôtel 5 étoiles daholo amapolony hôtel 5 étoiles eto amintsika eto ary madio ny azy ny rivotra madio koa ny azy ny rivotra mitovy daholo a io temitsika ane madio koa ny rivotra so de mietrehitra anao fa maloto ny rivotra aza miresaka karaha natsara ny antsika eny zany de angatany reny hôtely reny mampiasa ny alu sady moro reny ny mateza raha hoe anatsara ihany koa tsika zany hoe anatsara hoe anatsara ny eto amintsika fa tena nisa mahafinaritra mazaka raha masina ndray misy moron-dranomasina mahafinaritra be de be madio zany tsisy olona mangery any sady tsisy tanàna raha teo moa zany tsisy manao mampiasa orange amin'ny fa mahafinaritra resaka tsarana tsara daholo zany toerana anankiray zay fitsangatsanganan'ny olona ao anelanelan'ny vangain-drano sy Fort Dauphin toerana misy plage mahafinaritra be mihitsy misy hôtely anankiray ngeza be mihitsy ary misy olona deba be avy aty Antananarivo aty mivorivory sy mandeha mirevirevy mitondra hélicoptère makany de nasiany zareo pylône na orange ao amin'ny toerana misy orange manodididina tsy fantako izy zao no mbola ao na tsy ao ntsony fa ny tena moa efa niaraka ny osina tamin'ny orange io tetsy teroa de mahafantatra tsara n'izay vazamototra rehetrarehetra io idirana ka iverenako am'le hoe itsiny moa lahy ny avian-dresaka efa hoe itsika ty tokony iseho amin'ny maha isika antsika na ratsy io na tsara io ny antsika misy ehoa fa malagasy aza amy zesizesta ho vazaha izany ary zao de efa aporosihana ndray moa tsika zany hoe andao ranga amty ray volany ty mba hiezakasika hiteny gasy eto zao mieritreritra maheno ny zavatra andresanareo tamin'ny maraina teo inona ny zavatra atahoranao
zay loha hevitra reo tamareny inona ny zavatra atahoranao fa eo zany nieritreritra fa kay zany reto merina reto rehefa miteny dia atahoranao ny fiteniny godary miteny io atahoranao fiteny ary be deabe ny olona miteny zany fa tsy godary any aminay koatrany zany ka Tananarivo eto any Ambatoko ny any Ambatoko koatrany zany atahorako ka neto ny Ambato manko efa tsy merina sianaka izy be ny zanatsoratra tononona o any Antsianaka fa neto neto any ka manao hoe atahorako zany ohatrany vitsivitsy ny teny misy o eto zay soratanao hoe o atahorako atahorana atahorana fa neto zao eno be deabe ny olona miteny atao madinika be deabe ny olona manao atao madinika eto fa atoho madinika io ry Francis nianga avy tam'le mpivarotra yaourt le yaourt koa ve izy miteny hoe yaourt koa ohatr'zay fa ianao le orda ndray tsisy le mampifoza zakely amin'ny telo maraina amin'ny telo tolakandro ve le enao mampatory zany de tahotra be mihitsy aveny velany tolakandro manao lasiety zay fotsiny io tsisy izy ka miteny sambola ka hoy aho hoe irehareha ao ny mahamalagasy zao zany aho de ny zavatra tanjona anankiray de hoe andao ankoatrany hoe miteny malagasy tsika miteray volany ty andao hanangana ny saina isika reharehany zany fa mahamalagasy atsika izy tiavana andao hihira ny hira-pirenentsika inona reo hira ireo hira ahafantarana mahamalagasy atsika akoatra ny hira-pirenena ry tandrazanay malala de be deabe ny teny ny hira azontsika atao etsy seroa nosy tanindrazako Madagasikara tanindrazanay mifalifa malagasy samby malagasy sike animima na ny samy malagasy rehefa ohatr'izao koa ny kolotsaintsika tokony hoe asandratra ambony koa ohatrany hoe tsy haiko mety azo atao ve zany hoe misy hiraga am'izao moa zany mbola anaty amena ara-pahasalamana-tsika mety tsy possible fa ohatra hoe mba asina hira gasy kely reny anisany hoe kolotsaina ihany koa nisy foana lasa iny mantsy nisy fifananana hira gasy isa-taony misy foana ny fanaovana fifananana hira gasy karakaraina miaraka amin'ny tanàna Antananarivo sy ny ao amin'ny OFNAC ny Office National des Arts et de la Culture zay ifandrombona andry zareo izy io fa indrisy fa tamin'ity taona ity tsy hafananoatra ny tratran'izao fahamehana ara-pahasalamana zao fa ezahina atao mihitsy ny hira gasy etseroa amin'ny toerana zay tokony hanaovana azy anisany tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe liste indicative nampidirina ao anatin'ny liste indicative na listre ireo vakoka izay tsy azo tsapahitanana kanefa iainana vakoka miaina moa ny fiantson'ny UNESCO azy am'izao fotoana zao patrimoine vivant vakoka miaina ny kabary sy ny hira gasy ka de miandry tsika ny toy iny satria tsy maintsy mbola andefa expert ny UNESCO ijery hoe tena manahoana marina ny fandraisany malagasy an'ity hoe kabary malagasy ity sy ny hoe ity hira gasy ity ny hira gasy moa somary voafaritra ihany voafetra ihany ny faritra manao azy de faritra voatany ary tsy voatany rehetra aza fa ny voatany Tananarivo sy Vakinankaratra Nalamanga sy Vakinankaratra eo ihany fa misy mitatra kely amin'ny faritra Betsileo fa tsy zay tena misy an'ilay karazana hira gasy ohatrany ty reny loatra ny hira gasy any amin'ny Betsileo fa mivadika lasa hoe vakodrazana lizy satria samihafa ny hira gasy sy ny vakodrazana fa ny kabary ndray kosa samy manao kabary daholo ny rehetrarehetra fa ny fomba fiantso azy no mety ho samihafa fa ny kabary de kabary amin'ny ankapobeny mitovy daholo ny fomba fietsika sy ny fomba fanaovana azy hoe ankaratsina ampifaliana fampakarambady ny kabary ankasoavana ny kabary amina fomba mampanao isan-karazany amin'ny famadihana na amin'ny fanaovana forazaza ohatra samy manana ny endrika isehoany reny era Madagasikara zany zavatra rehetrarehetra zany no isariana ny saitsika koa mankaty amin'ny fiatsoana malagasy ny malagasy satria maro ireo toerana eto Madagasikara eto mbola antsoitsika amin'ny teny frantsay efa ny teny filoham-pirenena reny hoe mahazangara mba tena hoe mahajanga i Fort Dauphin mba atao hoe taolagnaro satria efa nomena reny tamin'ny andro ny Repoblika faharoa Tomasina ny Tabatavy Tomasina fa tsy miami zany ry anina Diego Antsiragnana zao ny olana am'le izy be deabe ny olona tsy folaka ny lelany iantso any Antsiragnana Antsiragnana fa ny olona mipetraka Diego fa Diego fo
Jamais rô io mikaiky Diego zegny antsiragnana. Agnaty hira baka rô mikaiky. Agnaty tonokalo rô mikaiky. Fa izy ka fa iresaka, sarotro amindreo baka i antsiragnana zegny fa Diego fo ninazy. Mety efa zarana angambany, efa zatra an'izay izy dia tsy Fordofeko nga misy manao zany. Tsisy manao zany. Vai foana teneniny. Zanak'farady tsy mety dia mety mbola tsy folaka aloha le I Fort Carnot efa folaka ihany ny olona hoe ikongo. Folaka Fort Carnot dia efa ikongo aloha. Fa misy toerana zany zao dia tokony hoe andao mba hiezaka tsika hiteny am'le izy amin'ny teny malagasy. Fort du Chêne, tena Fort du Chêne foana ny antsoin'ny olona azy eto. Kanefa io Fort du Chêne io tompoko dia efa nomena anarana hoe Toby Colonel izy teo izy Moatsy. Colonel Moatsy. Gasy io zay efa very anarana amin'ny Fort du Chêne dia tsy mety folaka. Ny antony koa ry zareo tompony ao mihitsy no tsy miantso le Colonel Moatsy. Fa lasa atsoiny foana am'le hoe Fort du Chêne, Fort du Chêne. Andao raka fa nomey fotoana Fort du Chêne tsika rariva. Mba atsoy am'le anarana malagasy izy mba isehoana fa gasy isika. Ny Fort Voiron zao tsy haiko hoe inona ny tokony atsona azy fa be deaibe io toerana rehetrarehetra era Madagasikara fa tsy eto irery. Misy antaniny olona kely ty ato hoe le vola taloha ve hono mbola afaka atakalo dia aiza azo atakalo fiteny mbola azo atakalo eny mbola azo atakalo any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara nisy fepotona mbola azo atakalo eny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara hatramin'ny volana Jona zao ny vola teo amin'ny banky tsotra azy zale izy raha tsy diso fa manomboka am'izao volana Jona zao dia any amin'ny banky foiben'ny Madagasikara no atakalo reo vola teo aloha fa ny vola tany amin'ny taona 70 kosa aloha tsy azo atakalo tsony naiza tsy pensible tsony anakalozana azy ny Carobin ohatra zao Carobin ihany izy io nefa fa le vola teneny Larissa teo lay vola ireo vola efa tranainy be voateny français teny amin'ny 70 talohan'izay azy tsy atakalo tsony fa amidy misy mivarotra azy. Tsy atakalo fa amidy fa misy manana petsaka. Fa mbola misy mitady reny. Mampiatra zany. Ary reo vola vy reo azy. Tena marina zany mampiatra ny vola reo vangonina. Tsy azo atao manangona vola ka. Indrindra fa le avadika ho firavaka le vola vy reny. Vola tsy azo angoninao apriminao indrindra fa vola efa tsy tianao anti-économique zany. Fanjakana zany mitady hoe nakaiza daholo le vola. Aiza izy napriminy tika Francis le poigna aza le izy anamboarana firavaka. Tsy azo atao le izy ka. Tsy azo atao le izy fa zany hoe ny sazy angano mety hoe amboamboarana mba ho sazy mba hatonina an'izay sazinao zay fa raha tokony izy tokony tsy azo teneny eto amin'ny radio satria ty radio ty mo hitanao ihany radio mifono fanabeazana itika noho izany aleo dia be dia be ny toerana rehetrarehetra ho iavoloha kosa raha masisy ny tanora misy tsy malalo hoe mahavoloha ny antsonany mahavoloha ny anarany iavoloha taloha zany ke teny gasy teny gasy ane zany fa misy ireo teny vazaha zany misy sakan-drano zay io dia mahavoloha mihitsy ny anaran'io sakan-drano satria natonga ny anarany toerana mandrika be le rano eto ambony eto mena le rika mandry mena ny anaran'io toeran'io ny makisy place tam'izao fotoana zao io misy total eo io fa galanama Madagasikara dia manana ny mandrika mena be le rano rehefa avy ny orana dia lasa mavomavo izy tonga ery amin'ny toerana ery ambanimbany io dia le lohan'le rano lasa le loha rano mipotra ao mavomavo le izy tratran'le rano mandrika mena be avy ato dia mavomavo ny lohan'le rano ato mavoloha le rano ato dia rehefa tonga moa ny filoha raha tsiraka dia nanova ny anarana ho iavoloha ny antony dia nametrahany lapam-panjakana izay toeran'ny filohan'ny repoblika ao ary tadidiko mihitsy ny tenin'ny amiraly Ratsiraka tamin'izany hoe ity lapa ity dia sao de meritreritra nareo hoe ho an'ny Ratsiraka ity ho an'ny filoham-pirenena malagasy zay tonga eo ity lapa ity ozy fa tsy ho an'ny Ratsiraka ity tadidiko zay teny zay mino fa mbola tazomin'ny andriamatoa filoham-pirenena Ratsiraka zany teny zany mandraka ty ny androany fa lay teny hoe avoloha midika zay hoe ny androm-panjakana ambony indrindra dia ny fiadidinan'ny repoblika. Jalousie 3 lames manomboka amin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary tonga vaingana reny amin'ny Alu Alarbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Gouty vous présente Gouty Sablé Saveur Beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant.
Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Goutti sablé saveur beurre. Goutti, tous les plaisirs de la vie. Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana Shell dia mizara arivava ho an'ny mpamily rehetra sy izay mpandeha miaraka aminy. Manjifa solika ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavolo, station Shell Anozizato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manam-menaka. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec dimapolo sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 500 ariary be zao, 500 ariary be zao ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vaingana ary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoa maimaim-poana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Mihiboka trano tandre maro sao dia tratry ny voaka tsy irineo. Safidiana izao ny fomba fanindram-piterahana mety aminao. Miasa ho anao ohatrany Maristops Madagascar. Mandefasa anganary afatra miafina na MP ao amin'ny Facebook ny Maristops Madagascar na antsoina maimaim-poana ny 411 fa afaka antononao na koa manantona anao izahay manolotra ho anao ireo fomba maro azonao isafidianana toy ny implant, PIU ary ireo fampitsarana ny fiterahana. Apetraka sy ajaina fientra rehetra ny fiarovana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Maristops Madagascar, zazan'izy saina milamina. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Ho antsika mpikambana kinaps tanany afafi, mpikambana misotro ronono na mpandraisy olon-takaitra ao amin'ny kinaps avehinao ka efa nalony sara-pisoratana anarana mikasika amin'ny fahina ara-pahasalamana nefa mbola tsy narainy karatra mampikambana anao amin'ny afafi mba hahafahanao misitraka ny zonao dia tonga avary maka ny karatra ao eny amin'ny CEO kinaps 67 hectares ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny valomaraina hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro. Raha mila fanazavana fanampiny atsony 032 03 653 50 CEO kinaps mihaino sady manoro toanezaka izay dia hijoro. Dada, olombanina tokoa andro any noho ianao. Teo foana ianao nanoro sy nanoana tamin'izay rehetra nataoko. Mikatsaka ny sosiny tsara ho ahy hatrany ianao ry dada. Ka noho izany rehetra izany dia mirary fety sambatra ho anao aho. Mandritra ny fety iray, porofo ihany ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000. Antsotra mirora sy 350 minitra. Tolotra manankely 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctets. Sindrio ary ny 224 étoile 7 étoile 2 raha mampiditra ny tolotra amin'ny comptenao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. Fa io foana n'etiketsa na mitsikitsiki na lebe tsy maresina diamaro pakatake fa miavaka amrehetra andro no mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono bella vita malagasy nono mandry tsy totanye lasanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy. Ny Topico dia ahitana vitamine C izay manamafy ny hery fiarovana mba hoentina miady amin'ny tsemokaritana. Ndao iaraka hiady amin'ny coronavirus. Awe! Allo atsika, pektontsika malagasy, mitondra tsikitsiky, mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsiaka amin'ny andro mafana, mampiray antsika. Pecto, manafana ny tontolo andronao. Awe!
Goutti vous présente Goutti sablé saveur beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant. Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Goutti sablé saveur beurre. Goutti, tous les plaisirs de la vie. RTJ amin'ny Val Maraina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, hanaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RDJ. Anterinary ny arahaba tompoko amin'izao andro talata fa 9 ny volana jona taona 2024 izao ary asaina mpanajana isika rehetra mpiaino hanaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Maro ireo fepetra izay nifehezana ny fijotson'ny harikarena tamin'ny alalan'ny fitsinjovana ireo mpandrarara toe-karena tamin'ny fanemorana ohatra ny fandoavan-ketra, ny fametrahana ny tahan'ny findramam-bola ambany ary koa ny fitazonana ny vola vahiny isy hatrany eo amin'ny tsena iarahana amin'ny banky. Anisan'ny voaresaka ireo tao anatin'ny filan-kevitry minisitra farany teo ary eo indrindra ihany koa ny hoe firesana indray ny nampiakarany banky foibe ny tahan'ny vola miasa eo amin'ny tsena anatiny ka tafiakatra hatrany amin'ny 2,700 zany raha toa ka 8,100 ny voafaritra tany aloha. Tsy mandeha ila ny fanarenana ny fiarina noho izany indrindra dia efa nampanantena ny président ny République Madagasikara Andry Rajoelina fa hijery ireo mpandraharaha malagasy izay mampiasa vola manana orinasa iakina ny fiarina ary isy ny fiaonana izay atao rahampitso fa 17 ny volana jona raha toa ka tsy misy ny fiovana eo amin'ny andaniny fanjakana sy ny ankilany mpandraharaha tsy miankina. Maro ireo fepetra efa noraisina ao anatin'izany rehetra izany satria ny ame anara-pahasalamana dia nanova ny andininy sy ny vina ao anatin'ny teti-bola taona 2024. Eo ihany koa ny hoe fidina ny tahatombon'ny hetra izay tonga hatrany amin'ny 420. Mifanindran-dalana amin'ireo rehetra ireo ny fisian'ilay vola 3,7 miliara ariary izay efa natsidiky ny président ny République ihany koa ny momba ny hoe teti-bola entina anaovana ny plan Marshall tetika ampiasaina ho fanarenana ao aorian'ny ady izy io. Isika dia tao anatin'ny ady tao anatin'izay fotoana rehetra izay andrasana izany ny vokatry ny dinika atao rahampitso. Efa tonga ao amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ao Andekaleka ilay transformateur de réserve hatrany amin'ny 2,30 mégawatt ny ainga atao amin'ny Tak Jirama Tetsy Amboy Manambola ary efa andalam-pametrahana izany teknisianina any an-toerana. Vinavinaina ho vita izy io amin'ity andro talata 19 ny volana jona ity ary apetraka hanamafy ny famokarana herinaratra miainga amin'ny YouTube io ary hamatsy ny tambajotra iraisana Antananarivo. Izay tambajotra iraisana Antananarivo izay dia mampitohy Antananarivo, Moramanga hatrany Antsirabe. Raha tsy aivina kely dia ho fanamafisana ny famokarana sy fitsinjarana herinaratra eto Antananarivo taoriana ilay olana teknika mavesatra ny tranga tao Andekaleka nisy sabotsy alina teo izay niteraka fahatapahan'ny herinaratra tamin'ny endrika marobe manodidina Antananarivo no antony andefasana ity mpiteraka angovinaratra 2,30 mégawatt ity any Andekaleka. Ny fampianarana sy ny fanabeazana manahirana izy ity satria dia andrasana aloha misy fiovana ve ny datim-panadina mpanjakana, andrasana ihany koa efa vita ve ny fantina eo amin'ny laza adina hiatrehana ny CPE ohatra na ny BPC. Anisan'ny manahirana satria ao anatin'ny fotoana toy izao dia izay efa ny anaran'ny mpianatra no anaovana ny laza adina. Andrasana ihany koa ny amin'ny hoe ahoana ny momba ny datim-panadinana satria samy mahafantatra ny rehetra fa tao anatin'ny
fotoana maritratra izay tsy nianaran'ny mpianatra dia sarosarotra ny mamerina azy eo amin'ny hahavo takina amin'ny fanadinana famaranana ny taona fahadimy na ihany koa ny famaranana ny taona fahasivy. Everina ary ny ijerena ihany koa ireo ankizy eo atenatenany, zany hoe ireo tsy manao ny fanadinana famaranana ny taona ianarany. Reny rehetra ireny dia mbola hitarika zavatra sarotra eto amin'ny tany sy ny firenena ka andrasana izay hevitra miainga avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony. Nanao fanambarana ny vehivavy mpandraharaha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana GFM, ny FOI, ny WTM, ny FOM omaly 10 ny volana Jona. Tetsy Ambohijatovo nanaovana izany ary dia nisaotra ny fitondram-panjakana izy ireo amin'ny hoe fomba ametrahana ilay plan Marshall izay drafitra fanarenana ny toe-karena sy famatsim-bola natokana ho an'ny sehatra tsy miankina. Mijoro izahay hoy ireto fikambanana ireto nijerena manokana ireo orinasa tantaniny vehivavy sy ny tanora ao anatin'ity plan Marshall ity, satria betsaka ny orinasa izay tantaniny vehivavy sy ny tanora no afaka manatanteraka miaraka amin'ny fitondram-panjakana hatramin'ny farany mba hisiny ny vokatra azo tsapahitanana. Ny filohan'ny GFM Razakabona Fanja no nitondra izay hevitra izay. Nambarany ihany koa fa 20% ny orinasa tantaniny vehivavy sy ny tanora dia tsy afaka mandohetra satria nanome lanja ny fandoavana ny karamam-piasa izay notazomin'izy ireo ry zareo ireo. Ny 20% n'ireo orinasa ireo nampiatra ny chômage teknika ary ny 20% ny orinasa eto amintsika dia vehivavy sy tanora no mitantana azy. Azadino ireo vehivavy mpandraharaha ireo ary mila miezaka dia miezaka ny hitazona ny orinasan'izy ireo tsy ho faty, hoy hatrany ny fanazavany Razakabona Fanja. Eo amin'ny setry ny fahasalamana kosa mizara tohana ara-tsakafo ho an'ireo sima sy vaky lanilany miandry fandidiana na efa vita fandidiana ny opération Smile eto Madagasikara. Tao anatin'ny ray volana dia miisa 700 no nahazo vary, nahazo siramamy, nahazo menaka, voamaina, ronono ary ireo marary avy amin'ny faritra izay mihiboka toa Analamanga, ny any Atsinanana, ny any Matsiatambony, ny any Aloatra Mangoro dia mahazo tombotsoa. Noho ny amena ara-pahasalamana dia tsy afaka manatanteraka ny fandidiana ireo sima sy vaky lanilany ny opération Smile amin'izao fotoana izao. Rehefa olona sima nefa dia marefo eo amin'ity resaka fahasalamana ity ary izay no nanazavany ny opération Smile eto Madagasikara notarian'ny Ramamonjy Soamamy nandritra ny fizarana tohana ara-sakafo izay natao tetsy amin'ny hôpitaly HGR tetsy Ampefilo. Nampatsiahivin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena kosa fa feno 80 taona omaly 10 volana Jona 2024 no nananganana ny vondro tafika voalohany teo anivon'ny tafika malagasy araka ny didim-panjakana tamin'ny taona 70 sy 710 izay tamin'ny volana May tamin'io taona io no nanaovana izany. Ny premieriam dia anisan'ny mitoby eto Antananarivo ary ny deuxième dia Fianaratsoa no vondro tafika voalohany nandrafitra ny tafika Antanety, Anabakabaka ary An-dranomasina. Anisan'ny andro lehibe ho amin'ny firenena sy ny fijoroan'ny fahaleovantena ny vondro tafika toy itony ary izay indrindra no hanamariana azy isaky ny volana Jona toy izao 15 volana Jona ilay omaly fa ny fetim-pirenena dia mifanindran-dalana amin'ny fisiny izay hoe folo alinta malagasy izay ny 20 ny volana Jona. Izay ny daty. Fa ankoatr'izay dia nisy ny fomba hiatrehana ny ririnina ka nanolotra bodofotsy, vary, savony, siramamy ary fitaovana maromaro ho an'ny ankizy tsirairay avy amin'ny kamboty ny miaramila ny lehibe ny etat-major ny tafika Tanety ny général Rakotoniaina Jean Aimé. Totosa soamatsara izany tamin'ny sabotsy lasa teo amin'ny trano fitaizana zaza kamboty ny miaramila tetsy Atsahaisoa Iavolo.
Ary farany dia ny taremarika momba ny coronavirus no hitansatsika faraparany ity andiam-baovao eto amin'ny RDJ ity. Nisy olona 20 vaovao indray voan'ny otrika aretina coronavirus raha ny fanazavana omaly. Ny fito tamin'izy ireo dia eto Antananarivo, ny 9 any Toamasina, ny 4 any Analanjorofo any, ny iray any Orombe. Nisy 17 kosa nefa ny olona sitrana araka ny fanazavana nentiny profesora Volotina Anta, ary raha tambatra ny isan'ireo olona efa sitrana hatramin'izay dia nahatratra 420 araka ny antotanisa ihany mitotaly 720 nisan'ny olona efa nitondra ity coronavirus ity teto amintsika. 770 ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Mbola misy ihany koa olona 9 ahina mafy eo amin'ny resaka fahasalamana ary mijanona ho 10 ny olona namony ainy hatramin'izao. Ny Orange, ny Galana, ny Pecto, ny Alu, Mora sy Mateza no manohana ny fandarana rivotra tamin'izao maraina izao. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia metaka ny mandra-piresaka ho antsika rehetra amin'ny fotoana manaraka indray afaka adiny roa. Seria leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Dia tafaverina indray eto amin'ny fandaharany radio Madagasikara pienitsika. Ahoana moa fiteny Ramafadraona moa miaraba tsara ho an'ireo mpihaino radio Madagasikara. Eo amin'ny lafiny teknika, eo amin'ilay milina masika dia ny namatsika Frederika. Ramafadraona zay ao anatin'ny fahahosana ihany koa amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny tsy fahasalamana izy. Raha mba misy ny fahafahana mitsidika kely azy tsy manarotso hoe aiza moa izy manarotso moa mifangaro amin'ny rakoto fra eny sotreny izy raha tsy diso eny Davamambeny no mipetraka Ramafadraona. Raha mba misy fanenanana kely amin'ny Ramafadraona dia mba tsiditsidio izy. Toy izany ihany koa ilay namatsika i Meme mpilalao tantara sary mihetsika, mpilalao tantara amin'ny radio. Izy indray dia mbola matanjaka soamatsara izy fa izy miteny hoe fa osaosa ihany koa e fa mba tsiditsidio eny avaradrano eny izy anina moa ianaran'iny tanàna iny alohan'ny lazaina aorianan'ny lazaina any akaiky Soavin'ny Merina any aorianan'ny Soavin'ny Merina antsofinao akory Tanambao sa Ambalavao Tanambao any ho any izy mbola mivily fa tsy amin'ny morony arabe iny dia mba tsiditsidio ihany koa izy miteny mihitsy izy mba tsiditsidio ary reto raha ohatra ka mba sena mba misy fotoananareo mateza ineny mateza efa kely sisa dia ho 100 taona izy zany efa nilozany betsaka ny 70 taona efa nilozany 70 tamin'ny taona lasa izy raha tsy diso 2 na eo ka mbola firariana foana no ataontsika ho an'ireny olona lehibe izay azo lazaina fa filamatra sy fitaratra teo amin'ny fiainan'ireny reny koa no mahamalagasy zoko be Ramafadraona mirary fahasalamana malaky ho anao dia mirary keo ny fahaelana velona ho anao. Toy izany keo ny Memena dia efa mihoatra 70 taona aza irariana lava velona satria ny fahasalamana raha mbola ao azo antoka ny fahaelana velona. Ny mahamalagasy moa resaka teo Francis ny mahay anao fa tsy hoe ny mahamalagasy fotsiny ianao zany hoe aza sitrika ny mahay anao ny fiavianao aderaderao asehoy tsy voatery aderadery zay koa manko mety hoe ho diso tsy hoe ho aderadery izy fa aza afenina zany rehefa misy ny fotoana tokony ampisehoanao hoe zaho dia ity ny ray aman-dreniko ireto ny toerana nisy ny razambeko ity tato ny toerana ny beazako ary teto ny fiofanana azy nataoko tato no asako taloha tary ny fianarana nalehako zany rehetrarehetra zany tsy ampitsanga menatra izaho dia olona nanan-karena be taloha dia lasa mahantra aho ankehitriny tantarao zany raha misy ny fotoana hitantaranao azy fa tsy hoe koa zany koa andeha irehareana za dia olona nandalo zao tamin'ny antanatohatry ny fiainana ray amanontolo dia avy eo tafavoaka amin'izao fiainako zao raha misy ho an'ny fotoana fa tsy hoe koa hoe andeha izay no tatatasiahana eto sy roa ka manjary lazain'olona hoe miseho milay ka io tsy tokony hamenatra anao
na dia misy aza ny olona miteny hoe nahoana isika no nataon'Andriamanitra ho malagasy. Fanontaniana mipetraka manko zany. Oh papa, nagnino rô asika ty da nataon'Andriamanitra ho gasy. Da nataony gasy. Nagnino asika sy nataony japonais da mba sarasara japonais. Nagnino asika sy nataony amerikana da mba sarasara amerikana na i français io. Fa da nataony gasy asika. Ary sy vitany gasy asika papa fa da mbo nataony tesaka avao koa. Ka rasy zany misangana anao amahay anao anao. De iny koa fa anao zareo zay afaka mitantarana zany blague. Indrindra fa raha ny ziva ny atesaka ihany no afaka mitantarana zany blague zany fa sao de mijabaky nareo. Iza moa zay? Ny ziva ny atesaka de betsileo. Ny ziva ny atesaka ihany no afaka manao an'izay. Adala sikendrina ary vendrana ny atesaka tezitra am'zany. Ary mbola hoy aho hoe mbola tsy teneny zavatra ratsy efa nahita imbetsaka mihitsy azo zaraha reo. Raha ohatra ka atesaka tsy mahazaka an'izany misy tia natany le tia. Rehefa mahazo radio ray lesany asio ny betsileo fa sa magnano. Anay aloha ty micro ty dia anay tiaroany ataony fihizina. Zay fihizina zay. Ise hoy zany mahay anao fa aza sitrika aza magnatra ohatran'le bandy anankiray igny zany de fantatra zao fa ataigny agnaniny. Fantatra misy ny fiheveny le teneniko teo izy fa tsy tato anaty micro zany ny tenenako anazy. Afa le anankiray le teneniko teo anaty micro iny fa izy miasa soamantsara eto Antananarivo eto fa izy tsy miseho mihitsy hoe tagny fandriana izy io fa nefa izy de tagny fandriana. Ary maro be ny olona tsy mahafantatra. Afa ihany ray kosa aloha tsy afaka maneho afa ny tsy afaka maneho. Misy tena olona tsy mahay miteny malagasy satria mipetraka any ivelany any efa ela ateraka tany andafy de tsy tafavoakany amin'ny teny malagasy. Ny omeko tsiny am'ireny de le ray aman-dreny. Le ray aman-dreny satria ray aman-dreny ny gasy fa tsy ampiteneny teny gasy le zaza. De ohatra zany ihany koa ireo zanaka olona avy any amin'ny fata anankiray zay tsy mahay an'le fiteniny mihitsy na dia izy mivady aza lehibe sy mibiazina tany amin'ny toerana io fa rehefa mipetraka eto Antananarivo de lasa manao teny merina le zaza de tsy mahay an'le fiteny zareo avy any amin'ny fiaviany any. Omeko tsiny am'ireny ho any ray aman-dreny ary tsy lasa lavitra am'zany fa de tsy andeha lavitra fa ny tena zao zahay de rehefa mifampiresaka zahay sam'zahay. Francis mety hoe tsy fanomezan-tsiny raha hoe samy hoe ta Madagasikara fa le hoe teny vahiny ngamba tsy fanomezan-tsiny ange le izy fa ohatrany hoe azoko lazaina hoe misy fahadisoana ihany. Ny aninay maka zao de nanaraka volotany. Nenareo mirabotsika rehetrarehetra tompo ka oaka zay onko zany le ringany misy ringany andafy zay zany malaza be izy io tanao zany izy io zany Bernard zay fa tsika na Bernard io zany dia zanadralany Gabriel Ramanantsoa. Izy io izy hitako ny fasany Gabriel Ramanantsoa ty hitako. Izy dia mipetraka any ivelany any ary tany izy niteraka ary tany izy ny lehibe fa izy miteny ny anarany tena voateny misy le teny malagasy teneny ao anaty le izy satria ny rainy zay nahazo ny taratasy frantsay fa ny vadiny kosa dia avy frantsay dia lehibe tany Melouse izy de izy nefa vadin'ilay dadany Bernard malagasy fa nahazo taratasy tany zany tena nambady frantsay izy fa izy dia tsy omeko tsina tsy mahay teny malagasy mihitsy satria lay tontolo ny ainany mihitsy fa izy kosa rehefa miteny ny anarany tena ohatran'ny malagasy any ka eo zany le paradoxe ao anatin'le izy satria malagasy ny anarany fitra le paradoxe de eo zany le paradoxe ao anatin'le izy ny dadany ve tsy mba niezaka ny teny malagasy taminy ary tsy mba nampianatra anazy ary tsy nitondra tao anatin'le fikambanana malagasy nisy no antony tonga azy fa izy tena miteny frantsay ary izy de manana toerana ambony any ivelany any tsy mahay baolina izy tsy ilainy barea zany izy amaresaka fampianarana izy ka fa izy miseho hoe malagasy izy iriariany zany zay fa misy tsy afamanao rehefa mirehefa malagasy izy tsy fa zao manko zava-misy any ivelany any na dia tsy hitako isanandro sanandro fa zany fa mahazo teny gasy sampantsany rehefa misy olona miresaka satria mbola tsy tafoana tam'le re de tsy afaka mamaly tsy mahay ny isanandro ny zareo any namezako ohatra ny ahoana azy ireo ray aman-dreny zay mbola mahay tsara ny fiteny malagasy dia ny fotoana iaonana amin'ny farany herinandro ohatra vo afaka mihaona mpianakavy satria samy any tontolo tandrevana mo fantatray manarakaraka an'izay koa manandanja be mihitsy ny fahazarana ary ny fahazarana aza de manimba ny efa ananana zavatra rahantsika mahafantatra zany araky ny toe-tsain'olombelona ka na dia miteny malagasy azy izy vetivety de adino
ary raha ohatra ka hoe isaky farany herinandro marafy zay matetika indrindra de tsena tsy ahafahana mihitsy manatevina na manabe voho ny fitenenana malagasy zay ary manarakaraka an'izay ko matetika koa no manodidina tsy afaka mampiseho an'ilay fihizina voateny Francis teo fa ny miteny fotsy no ezahiny fa ny fampahafantarana ny zava-misy ny hatsarany ny malagasy tsy vita satria miankina amin'ny fananam-potoana ka io zavatra ibeazana io zavatra io zany hoe zavatra tokony iainana isan'andro matetika raha tsy zany ianao tsy mahatsiaro an'le hoe tompony ianao fa tsy pindrany tompony ianao fa tsy pindrany izy moa izy zay tompony ianao fa tsy pindrany sy mpaviana tsy moa an'izay le izy raha tsy diso ka io zavatra io anisany ampidirina ao anaty saina zay zao fantatra ampidirina ao anaty saina io zavatra io mba hahafahany rehetrarehetra mieritreritra fa hoe ity lay misy anahy ity lay fiaviko ity lay amiko ity lay maha izy ao anatin'izay manko le voaresaka teo le resaka lalana sy tanàna sy trano lalana sy fifambovezana zay amin'ny anarana vahiny teo aloha Fordishen zay efa manana anarana hoe toby colonel Moaja fa tsisy mampiasa le toby colonel Moaja fa Fordishen na ihany no ampiasain'olona eny na zareo mipetraka ao anatin'io Fordishen io zao de tsy mba miantso an'io fa izy nareo mipetraka ato amin'ny logement 43 mialatsiny raha misy zany io 43 ato amin'ny colonel Moaja aiza moa zany aty Fordishen satria le colonel Moaja mihitsy tsy fantatr'olona tsy voiziny zareo satria zao mihitsy manonona hoe toby raha tsy mandrava fa de hoe katalanina foana tena marina mafo zay tsy marana zany katalana zany zay taloha katalanina ny alalana tsy tia hita zay koa tsy tia hita zay kosa aloha toby raha tsy mandrava ihany ana eto mitoby na kataloha ela be izy io katalanina foana ka izay nefa olona tranainy be nge olona efa mbola hatramin'izao a de mbola katalanina ihany ny alalako nandray kosa am'izao efa tena malaza be ny toby raha tsy mandrava fa ohatrana zao za zao efa mba mieritreritra tena koe olona taloha tsy mahalala zany katalana zany tena marina mafy sovana tsy mandrava zany fa mba tokony katalan'olona fa katalana kosa fikalana zany zay ny forvoron zao mbola forvoron ihany hatram'izao nefa mba tokony iatsona atsoina amin'ny anarana malagasy le izy iforcarno efa teneniko teo fa lasa hoe ikongo ary efa mba folaka ny lelany olona miteny hoe ikongo Sainte Maria aloha izy jana Sainte Maria fa le nosy bora mbola tsy gasy aiko io ohatran'izany manko zany tena zavatra mampalahelo ane ny zavatra mampalahelo zao ambatona zakany zao amin'ny arana tena malagasy de Paris nefa magaga tsisy miantso Paris mihitsy ambatona zaka ahoana maha-Paris azy zay zao narana malagasy zao Paris-na loatra ka Paris-na loatra iny na Paris tsokatra Paris maina fotanana any daholo zany anarantanana maromaro zany fa ambatona zaka izy fa tena tena malagasy ny dikany ambatona zaka tena malagasy de Paris anisany zany ny lalana zay tena dikany fa fataratsika ny be ny rue malaza eto Madagasikara eto fa mbola anarana frantsay amin'ny ankapobeny ao Tamatave zao ao Tomasina elatsiny ao Tomasina zao de misy hoe rue Colbert malaza io rue Colbert io sa de misy hoe boulevard Joffre malaza ny boulevard Joffre zany fa mbola amiteny frantsay daholo anarana vazaha moa zany fa tsy hoe amiteny frantsay fa hitadiavatsika zay zany mba tanjony andao mba hitady isika anaran'olona amiteny malagasy iatsona an'ireo lalana isan-karazan'ireo ny hôpitaly zao ohatra ny hôpitaly lehibe teto Antananarivo teto de mba efa nomena anarana malagasy daholo ny hôpitaly etsy Andravoahangy de natao hoe Joseph Andravoahangy azafady diso Ravoahangy ny OP-Flou de natao hoe hôpitaly Joseph Ravoahangy de Navalina ny hôpitaly Mbefilatanana de natao hoe hôpitaly docteur Raseta ny hôpitaly Girard soavy masoandro mingy hôpitaly militaire hôpitaly miaramila Girard aérobika io Girard izy fa tsy Girard be de koa olona manao Girard anio fa Girard aérobika Girard sy robika no mitondra ny anarana hoentiny io hôpitaly miaramila etsy Soavina Andrina Soavinandrina etsy io be de be ny toerana ohatran'ireny zany mba andao mba ikatsahintsika hoe inona ny mbola anarana vazaha iatson'le olona n'le toerana zay tokony efa ho gasigasy ny lalany Diego zao ny tapitanina Diego zao dia vaja daholo ny anaran'ilay lalana sy ny lalanao fa le Diego koa nge katao amin'ny Tsiranana rue Colbert iny midiny tsotsorika any ambany hôtely
hôtel Colbert hôtel Colbert de mandalo amin'ny tanàna de le any koa zao de fasada olo narany rehetrarehetra ny any ambatona zaka zao dia maditso fafana tsisy dira mihitsy tonga de gasy be ary tsisy anarana rue mihitsy any naray a rehefa tena mandinika eto satria tsisy rue mihitsy zany tany tseky eo zany voatra ihany abatona zaka io fa tsisy anarana mbo hoe rue tsy fantatro tsisy fa tonga de maditso fafana izay tenen'le meky zay Anositrafilo arabe-pirenena de reny misika fa tsy mety managasy mihitsy sika Tanambao misy EPP Bernard Canute Canute kaikin'ny eglizy fiangonana katolika eo faravohitra iombon-keliny PDB ny anaran'ny reny zavatra reny tokony andaoranga mba ho soloana izy ndray le EPP ria Andohalo ria tapony be ry mihitsy EPP Avaratrove am'teny malagasy am'teny frantsay le anarany ka fa Avaratrove le anarany zao le ombany ao fa misy tokoa fa za koa tsy matadidy CEG Avaratrova mahalana vao miaka CEG Avaratrova fa EPP izy moa niaraka tamin'ny Pronis Flacour ay Flacour ry ambany EPP Flacour le ombany ao fa tsy mety le cour le sera vanape azafa be ny titre le anarana Flacour sy Pronis dia anisany iraka natao gouverneur frantsay voalohany ny Toby tao Fort Dauphin tao Taolagnaro tamin'ny taona 900 tany fa 17 tany tany amin'ny taona 17 tany hoany ireo nifandimby tao i Pronis aloha zay vo Flacour fa eo am'izay le fitadidiarana an'izay parker Francis Tiariarena raha atao amin'ny teny gasy ny anarana hoe Francis Tiariarena rehefa naizana zany de mivantana foana ny fandaharatsika aloha ny androany mivantana de miaraka amin'ny pecto de zay mipartage betsaka indrindra le direct io de mas pecto miaraka amin'ny alu tsika androany miaraka amin'ny orange aka pecto ihany zay raha mahazo le alu kosa no mba anao zay le Salto chips vavabe sur masquita épicé avita olo e salto vao mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips masquita épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepotreboka sady matsiro be 10 ariary de michips e azadiny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto, la vie a plein dedans. Moustiquaire manomboka amin'ny 507 ariary tonga vangana reny amin'ny alu alarbi alu distributeur de menuiserie aluminium Nenya, efa kaikany fetiny ray Inona no metsika azy? Anty aloha de café Glodor sady mbola fanomezana porte-carte vita amin'ny hoditra ihany koa Ndao aingana sao de tara fa voafetra ihany ny tolotra Glodor, miaraka amiko isanandro Yaourt brassé chocolat amin'ny endriny vaovao be miavaka foana ny tsirony. Oh la vache! Yaourt brassé chocolat endriny vaovao vita avy amin'ny ronono velona bio atsirabe. Chocolat ny tsiro tena izy. Gouty vous présente Gouty sablé saveur beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant. Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Gouty sablé saveur beurre. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Papa, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui grâce à toi. Tu as toujours été présent et m'as toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Papa, tu m'as toujours donné le meilleur. Pour tout cela et plus encore, je te souhaite une bonne fête. Pour la fête des pères, démontrez-lui votre amour avec B5000, incluant jusqu'à 2h53 minutes d'appel valable 7 jours et 100 mégaoctets d'internet en bonus. Appelez le 224 étoile 7 étoile 2 pour 5000 ariary. Orange. Nenya, efa kaikany fetiny ray Inona no metsika azy? Anty aloha de café Glodor sady mbola fanomezana porte-carte vita amin'ny hoditra ihany koa Ndao aingana sao de tara fa voafetra ihany ny tolotra Glodor, miaraka amiko isanandro Mamy chocolat
fa io foana ny etsikeritrana mitsikitsiky na lehibe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amrehetra androno mandry mamisokole nafangaro am kafe na vary gasy tavy am ronono bella vita malagasy nono mandry tsy totaniela sanandro ronono mandry mamisokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy aoe alô atsika pektontsika malagasy mitondra tsikitsiky mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsiaka amin'ny andro mafana mampire antsika Pecto manafana ny tontolo andronao aoe Gouty vous présente Gouty Sable et Saveur Beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant. Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Gouty Sable et Saveur Beurre. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Salto chips vovobé sur masquita épicé. Avita olo e salto vao mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips maskety épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepokepoka sady matsiro be 500 ariary de michips e azadiny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto, la vie a plein dedans. Arovony tenanao, arovoko ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy afahana misoroka ny coronavirus. Manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Atapenao amin'ny latrandro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza dinoina azao ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910 mirarosoa. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Mitohy ny resantsika ato amin'ity fandaharana rivotra amin'ny onjam-peo mbola tsy ahivina ihany fa manohana ny fandaharana amin'ity anio ity ny orange, ny galana, ny pecto ary ny aloe. Ny fihizina izay tokony rehareana izay no lohahevitra ary mavesatra le izy satria sady mivelatra be no mety ahatonga ny hafa hampahavesatra hampanonja kokoa ny mahaizy azy. Za zao ohatra eto merina ny fiziko hitrikitiako mamerina ohatra amin'ny lafiny ray le meka avy any Ambatondrazaka fa sianaka tsy amerany mihitsy fa sianaka izy ary ny olona amin'izay fotoana izay dia mipaka hatrainy amin'ny fifandrafesana eo amin'ny fahasamihafam-piaviana dia manjary misy ilay tsy mifanaraka amin'ny rariny sy nitsiny hoe adimboko hoy ny filazana azy fa na ny teny fokokoa azy any mbola miteraka divotra ka ny tandremana tompoko dia ny hoe ny fiavahantsika eo amin'ny mahasamy olombelona na firenena iza dia entina mampivoatra izay le antsoina hoe fahasamihafana ao anatin'ny fampivoarana mikendry fampivoarana fa tsy mikendry fisaraham-bazana zay aloha oka hazava ary ny tena tsaroko ara-tantara satria efa ela ihany any nahafantatra tantara Madagasikara na dia tsy izy rehetra aza dia ny fanararaota na ara-politika avy amin'izay fahasamihafam-piaviana, fahasamihafam-paritra, fahasamihafany fomba mampanao roa ritiny zay entina mifandaka ary ampizarazarana ka mahatanteraka n'le hoe zarazarao anjakana. Tsy mety kosa raha izay fa ny fihizina iombonana zay no aoka ho raisina ka ampivoarana ny diagnostika ity rakoty. Salama, zay vao niditra fa mbola karakara Mangasika sady miheno anareo mijery moa zany fa miheno kokoa mety dia ny sary mandeha ato. Ahoana rakoty a? Tsara tsara
Ny resaka sisa moeny zany symbolisme moeny zany a symbolika ka ohatra ka ilaina le izy amin'ny fiarahamonina sy ny fitaizana ny tantara sara ao anatin'ny tantara nasany raka Tado ratsiratsy raha goty a tado ratsiratsy le fifandraisana ohatra me mangofongofotra me mangofongofotra ihany ny feonao ao zay mbola zay le mangofongofotra ao mazavazavo zay hitanay nefa sarinao alefaso e alefako moramora satria tany raka sy tany Romania tany Rusia dia resaka symbolisme am'le rehetra lamarina petraka sy sisa misy tsisy referendum tsisy inona fa hoe ny olona fotsiny tonga dia mahatsapa dia rehefa zoina ny tantara ny teoria mahakamo mihitsy ny ohatra hoe Nicolas Ceausescu zao mahakamo mihitsy tany Iran mbola samy mananefy satria sada misy na misy mihatsara azy dia fivadian'ny fampanjaka lasa republikana endana be endana be raha ny ohatany tany tsara de Russie ny nantaty amintsika sy sisa nefany a ny firenena tena mandroso dia ny firenena mahajoro tsara amin'ny terrorisme iny ambo iny raha tokony izy voamaly misy reportage momba ny Galiny général Galiny izy atsaminy zao ny tany isany frantsay foana raha olona mijorona tany amin'ny kolonia ka navita na zavatra ho an'ny firenena frantsay zany dia zao ny zava-misy any Frantsa amin'izao fotoana izao dia iny mikasakasa antiran'ireo karazana tanatatoko mikasakasa ho resaka mandeha fotsiny ireo fisangambaky isaky ny safamantanana zareo aisan'ny vantonatsaotra da iny mpandreo kotazy kaizany moa zany hoe avendrasazay zany misy firenena sosialy ireo kely fotsiny resaka hoe zava-patso ratsy efa miresaka io foana misy adihitra zay tokony hofindrarina sy entsona olona zaho mampifantatana antatita eo amin'ny arkady alohan'ny Castro eo ambakaka an'ireo tele antso antatita ratita dia efa nasa tomobile palokartina fa resaka tamin'ny ratita resakadiny dia ozy a mandeha amin'ireo tele amareno zareo hoe rehefa manao an'ireny fandarana be nareo misy olona telo malaza sady arahany olona foana efa mbatsora sy mifaty voankazo tamina atsora tia mpanao parking eo amin'ny arkady atsora zero mampivarotra tena dia zay zavazavatra ohatra zany mba enona le firesaka olona le ohatra zay satria sao raha ito avolenta ny resaky ny olona mifanandrika ny avolenta dia ivalenta raha fantaisana saina zany lasa tsy mahazo resaka samihafa fa ny fampianarana nefa tena misy mpampianatra amin'ny fanandrika ny zavatra ampianariny sy mpianatra tokony ampianariny matoa misy hoe secondaire misy ny hoe primaire misy hoe universitaire dia misy mpampianatra koa zany fa amin'izao fotoana zao le amin'ny koasa ny fampianarana ny mpampianatra koa fa avetika ny famihadolo inazy ona resaka afafany le donana moa zany ny vazivazy moa zay fa miarafesiny arafesina tahaka ny corda vokarina mpira arafesina tahaka ny corda gitara mpira arafesina tahaka ny corda mbola mpira iverenako foana io resaka io resaka ny olona samby olona ny akao fa za tena mahafantatra olona anankitelo zay hotadiaviko le olona mba inesako amin'ny fitiavana enao lahy le mpiantso ahy mitady die ianao lahy mandrivorevosika zany maso mihira ataoko ianao lahy mangataka foana mboelekepasika tonanamboa fa hijery mahakafy ianao lahy be taimbava ao amin'ny Facebook eo le miteny hoe ny mpanakanto ny tealaza mpanakanto tokony misakany rehetrarehetra izy ny tealaza any ka tokony ampiseho fahaizana be ny olona mijery midavina fa zay izy ny mitsikena sy manakina ao a ekeny foana zay ka rehefa tena olona fantatry olona mostiro le resatsy zay mipaky adefitra irodona maro amin'ny kapiny dia tena fa anatin'ny resaka mpanakanto tena misy mpanakanto a mahatrava misy mpanakanto a mahafinaritra misy mpanakanto a mandio fa ny kapiny firesiko vitsy ny mpanakanto ny tena manana le statut hoe velona sy manakatao amin'ny kanto-taona fa miasa madinika miaraka amin'ny fanaovana ny kanto no tena betsaka satria rehefa mety rana masalava tena makasitraka goty amin'izay fanehonao fa
mametraka mazava ny fihizina izay eo amin'ny lafin'ny kanto raha le voateninao farany teo. Ary ny zava-misy manerana amin'ny Madagasikara dia mabango azy zay voalazanao talohan'iny resaka momba ny mpanakanto iny. Fa izay mbola iverenako ihany dia ny hoe tandremana nefa ny fihizina. Mba ho fihizina ifamenona satria misy fahasamihafana daholo any anatin'ny fihiziny tsirairay ihany. Matoa nataon'Andriamanitra tsy hitovy ny olombelona dia natao hifameno. Lahy sy vavy natao hifameno, kely sy lehibe natao hifameno, zanaka sy ray aman-dreny natao hifandimby. Natao hifamelo maso fa tsy natao hifandingana. Ary anankiray koa ny fihizina iombonana. Zay koa tsy maintsy jerena fa tsy hoe ny fihizina fahasamihafana. Ka raha mitonona isika eto amin'ity nosy hoe Madagasikara ity amin'ny hoe fihizina izay, de misy lafiny be dia be amin'izay fitovian'ny tompony ity nosy ity zay. Anankiray samponina nosy isika. Na avy any Antsiranana, na avy any Toliara, na avy any Fianaratsoa, na avy any Mahajanga, indrindra fa hoe avy ao Toamasina sy avy eto Antananarivo, edrey misy itoviana be dia be isika satria ponina anosy. Fa izay, fijerintsika de tena fijerin'olona monina anosy raha dinihina ny fomba mampanao antsika, ny sotoavina na ny fahitantsika ny fiainana. Zay veriny tandrefany hoe filôzofia isaky ny firenena, fahitana ny fiainana isaky ny firenena. Ary raha jerena indrindrindrindra ny fisehoantsika ara-batana zao, dia io fa hita fa hoe amin'ny ankapobeny ny Malagasy, lazainy zareo Frantsay aza hoe café au lait. Jerena raha mita amin'ny Afrikana madinidinika kokoa. Mita amin'ny tandrefana vazaha dia tsy mitovy fiodirana aminy. Jerena ihany koa nefa eo amin'ny sotoavina. Jerena tena any amin'ny fototra mihitsy. Era Madagasikara dia mandala ny mahafanahy. Ary avy amin'izay fandalana ny mahafanahy zay, misy sotoavina be dia be. Io hitantsika ankehitriny fa tsy dia fantatra loatra fa dia resadresahina sy tenenina fotsiny fihavanana. Avy amin'ny mahafanahy io tompoko. De raha dinihina zany ny ara-geografia araka ny fizika, zany hoe zavatra hita maso sy tsapan'ny tanana tsotro zao. Ary indrindrindrindra arak'izay lova ifampitana ka ny tantara dia mifamatotra be mihitsy ny samy malagasy. Ary raha ara-piaviana tsy misy raha tena mandinika isika ny tena hoe ty tena Betsileo madiodio, ty tena Merina madiodio, fa fantatrao angany nisy tany amin'ny 100 taona 200 taona lasa tany. Ny fampivady ry dadabe sy ry nenineniny dadabe, tsy hainao mihitsy no afaka iteny hoe tena Merina iringiriny aho. De ato misy fanontaniana makato amin'ny takelaky ny rivotra ato manao hoe azavao raha ny boziny mahabe resaka ankehitriny tato ato indrindrindrindra no ny fisian'ilay zavatra ahorina ery amin'ny tanàna ambony ery. Ato manao hoe laoty ataoko hoe tanàna ambony. Tsy malagasy ray volany ty malagasy. So dia adino. Miandrina ny ova hoy izy mba hazavao anazava fa zay fanomanana ny saina satria raha vao miresaka an'izay ova sy andrin'izay lety fiadina sisiny fiadina saranga no ambadika ao. Ary ao aza ny fifandrafesana satria raha vao raisina hoe ova sy andrinina sy andevo ampidirina le fahatelo hoe andevo miditra le toetra manambony sy manambany ary de mahasorena ny akamoronavakavana fa tsy fihizina iombonana ary tandremana nefa zay aza adinoina momba an'izay hoe andrina ova andevo zay tantara ngeno mandrakitra an'izany. Fa raha ankehitriny ianao no iziriziry amin'izany ka andeha anandevo olona na andeha anandriana olona, efa sata republikanina ankeza zao e lalam-panorenana zany hodikaina fa raha misy ny fahatsiarovana ny mahandrinana ny mahova de fahatsiarovana tokoa. Ary ny misy ankehitriny de taranaka ireny sokajin'olona ireny. Ary raha tsorotrondraimbava ny momba an'ireo andrina ova andevo dia rafitra tanatohatra fa Andriamanjaka teto Merina indrindra. Fa raha tainy amin'ny faritra hafa dia ny olona manana ny fahefana ny fianakaviana mpanjaka ireo no mizaka ny mahandrina. Ny olon-tsotra de sarotra tam'izany fotoana fa 200 taona de 100 taona efa ny anavakavaka olona hoe ry ambony ry ambany, fa rafitra ny fampitondrana ilay izy. Taty aoriana nefa satria raha ny tantara teto Merina
satria dia nanjary nisy ny fifanavahana mihitsy fa tsy nitoetra intsony ilay izy eo amin'ny hoe rafim-pifampitondrana an-tanatotra fa lasa nisy eosehoana ilay izy ka nanjary nisy ny voasandratra ary nisy ny voaetry. Zany hoe teto-merina ny atomboan'ilay izy zany raha mibozy. Tsy hoe teto-merina fotsiny fa ny rafitra efa ny ahatry ny fahagola, ahatra ny fahafoko, ahatra ny fahandremanjaka de niova tsikelikely ka nanjary ny botsina nanjary ny songadana ny hany songadana ny rafitra tahak'izao ary nanjary ny vilana any amin'ny fanambony tena, any amin'ny fanambanina ny hafa, any amin'ny fanambany tena koa moa indrindra ary rehefa misy ny mandresy anisan'ny nandresy ny foko sakalava noho nandresy indray ny foko merina, noho nandresy indray ny foko Betsileo ohatra, reo ny tsaroko an-tanjaka be, ny foko Betsimisaraka sy sisa, dia nanjary nisy ny letsy dia izay resy na hoe ny letsy dia nanjary ohatra ny nambaniny izay nandresy. Ary tsy hoe teto Madagasikara any nge nisy an'izany fa jereo ny tantaran'ireo Europeana reo, jereo ny tantaran'ny États-Unis io, nataon'ny letsy naripaka mihitsy aza reo mena hoditra. De jereo fa io izy ny tompony, dia jereo koa ny tany Chine ohatra nahazo vahana ny communisme de mangina dolo zay tsy manana. Tsika moa rehefa hoe miresaka mangatsika io ny olona aloha zany de tsy mahita zavatra hafa resahana. Mangatsika ragnaty mangatsika. De mivoaka foana. Dimrala ry zao mangatsika be le rony de ao anatin'ny tarika fangiakany gasy reo mipetraka eo sisiny. Raha hoe misy feel good direct avy any an-trano ve rehefa avy eo efa natao teo ka zany hoe ho an'ny olona le mijery sy miaino aloha zany ny feel good dia amin'ny fito sasany rehefa le mivatana ohatr'izao izy de ohatrany misy kisarisary eo fa le izy ataontsika ohatrany Nicolas Canteloup sy mampiova tarehy aloha am'izao inona moa le anarale teknika mampiova le tarehy eto ampovoany iny fa le any amin'le resaka resahana iny bosy teo misy fifampitondrana tena mety teo amin'ny fifanajana tsy voasoratra. Ary hitatsika ihany tamin'ny fotoanany resaka hoe mpanjaka sy monarchia nisy ny nahay ary nisy ny nahay naka-piara-miasa taminy ahafahana mampandry fahalemana ny tany de ny fandimby teo ary nisy ny tsy nahay ny sasany voakenda tamin'ny lambalandy satria tsy mahay mizarazara lova dia mbola velona. Misy ny sasany tsy manaraka kory ny atao hoe sang royal fa tonga de ny bitsibitsihana de nalefa izao tontolo izao ndresako. Fa rehefa taty aoriana nandalo repoblika, nandalo fanjanahantany, nandalo ny demokrasia, eo no nanahirana ny raha olombelona miverina amin'ny hoe antanatohatra ohatrany ahoana ny fampifehezana. Fa erana izao tontolo izao raha ohatra ka ataony safidy ka manao référendum mondial dia foanana ny repoblika amin'ny ankapobeny satria rehefa tena mizoina dia tsy maintsy mampiasa ny kapitalisma na ny vola sy ny militarisme na ny miaramila sy ny filohalonda ny fitondrana rehefa repoblika no najoro ary rehefa tena jerena ny lafiny ara-toe-karena dia ny atao hoe firenena matanjaka tsy ny matanjaka amin'ny ankapobeny ny olona rehetra ao aminy fa ny salam-bola isa-paosy rehefa zaraina ny produit intérieur brut eo indray tsika miverina any amin'le rehefa zaraina amin'ny isan'ny mponina ny produit intérieur brut ary rehefa zaraina amin'ny olona tokony mananjo azo an'izany ny produit national brut zay tsy vola fotsiny io fa ny toe-karena mandehandeha de lazaina fa manan-karena ny firenena iray kanefa rehefa jerentsika any Frantsa, jerentsika any Chine anisan'ny puissance économique mondiale amin'izao fotoana izao fa ny Chine misy olona mahantra lavitra noho eto Madagasikara raha alaina tsirairay. Amin'izay symbolisme zay zany tsy hoe akory hoe rehefa miresaka an'izany indray de ozy indray raha solo hoe te hiverina amin'ny monarchie indray raha goty tsy izany ka tsy izany fa misy antanatohatra fifandraisana zay tokony olona eo indray de atao hoe subjectif hoy dans l'espèce de tanoara de subjectif io satria olombelona zay tokony mitarika kokoa fa raha resaka ara-hevitra sy ny ady-hevitra sy ny antanatohatra resaka hiérarchie na hiérarchie politique io na hiérarchie économique io na hiérarchie morale io tsy ho haitsika no miverina amin'ny fahaizana amin'ny fampitondra dia mandry fahalemana amin'ny valala-be mandry. Anosy ianareo goty mangatsika kakina daholo ny tratrako rehetra. Ka ilay hoe andriana dia saranga ny mpitondra any hoe mpiahy ny fiaina ny firenena manontolo dia ireo olona fiheziny no misy ambaratonga
arakaraka izay fiaviana, arakaraka izay toerana na tsinjara ndraikitra tao anatin'ilay fanjakana andrina. Ka raha misy fanompoana de manao be ny andevo, satria manompo fianakaviana na ankonana mihitsy izy. Ny olona tsy anisan'ny andrina ary tsy anisan'ny andevo kosa de ho anelanelany de natsoina hoe ova. Teto imerina izay indrindrindrindra. Miteny hoe ova aho fa any Fianaratsoa ny fianakaviana Andriamanjaka Ombetsileo avaratra ohatra fotsiny dia miteny hoe ova be ny anaran'ireo fianakaviana Andriamanjaka, ova be ny ilazana azy. Ka ny teny hoe ova zany raha eto Madagasikara de fampiasa fa tsy eto imerina fotsiny. Ary raha ohatra koa ny teny hoe ova dinihina amin'ny tantara Madagasikara niaraka tamin'ny fanandevozan'ny Frantsay dia nentina nilaza ny merina amin'ny ankapobeny mihitsy ny ova, ka nahatonga ny anara-toerana hoe Ankova ohatra, Ampamoizankova ohatra. Ka ireo teny ireo andrina ova andevo de tantara sisa no tokony andraisana azy, fa tsy ankehitriny sika mbola hifanavakavaka ka andeha anamban'ny hafa na andeha anambony tena na andehandeha tsy zotra am'izay sata efa iainantsika ankehitriny. Raha ohatra kosa nefa zany tsy manakana voateniko teo hoe ny fiverenana ny fitondrana andrinina no mety ampivoatra malaky a Madagasikara, nahoana tsy diniana zay raha izay aoka nefa alalatsaina vao miroso am'izay fa sanatryavina ny tenenana zay ndray de apiditra olana vaovao eto amin'ny firenentsika tandremo. Miverina ihany keo am'le hoe fahasamihafana sy ny hoe fiombona pitoviana. Samy teziriziry sika ankehitriny satria manjaka le hoe samy makao azy. Raha vao miteny ianao hoe fitoviana tsy mety andray saina fa azarantsika malagasy ankehitriny karaha maninona raha izany re toko maninona ho raha mba velarina am'izay sika efa tafiditra betsaka ty amin'ny taona 2013 fivelara-tsaina no takin'ny firosoana ao anatina vanim-potoana memivoatra. Fa raha ohatra ka raisitsika hoe tsy fivoarana ny vanim-potoana miditra tean'ny taona 2013 de aloha mangina satria tsy fivoarana nge kina nefa ny tediavintsika olombelona matoatsika ela velona nge ka noho ny fivoarany. Fa raha vao tsisy fivoarana io mba marina mafy raha tsy maty tapoka dolodolo ripaka vetivety mihitsy. Ary ao ambadika lefa voateny tary aloha tary de hoe ny hambo da soratra eo amin'ny fahitalavitra hoe hambo tompoko noho izy fa tsy hambo. Raha volany fiteny malagasy hoe aitsio io fahitalavitra ahitako ny teny hoe hambo io, aitsio tompoko miangavy aho hambo noho izy satria mitety hoe maty ny hambo manao ny le kambo hambo noho izy misy aitsao zany zay ka ny fiambona dia tokony ombona atsika miaraka ny fiambona fa malagasy isika tompony tia nosy ity. Ary zay fiambona zay mitaky adidy fiarovana Madagasikara io zao mihetsika mifotsika no tonga ny bare na Andresy tonga ny fitakinana ny Ilze Parsa mihetsika le izy rito am'izay velaro am'izay io ary ragoty. Tiako rangaza ny resaky zany hoe ny mahafinaritra am'izany resaky zany ho atsika mpiaino, ho anao Rainibozy Zoky, ho atsika mpampianatra, tsika mpandala tantara ary tsika malagasy mizarazara. Ny olana amin'izany resaka izany de isika menakavy tsy mahay miresaka an'izany satria tao anatin'ny fandalovan'ny fanjanahantany sy tao anatin'ny fandalovan'ny sistema republikanina ny demokrasia zay efa hitovy ny abetsaky ireo taona ireo satria hoy ny mpahitantara hoe ny abetsaky ny taona nanimbana sy nanovana ny sistema sosialina no tokony hitovy amin'ny abetsaky ny taona amerenana azy amin'ny fomba ifampitondrana fotsiny satria ho raha ny adevitra izay solo ny solo mahelo izay solo ramambazafy raha vao nametraka ny atao hoe hiérarchie morale tsy voasoratra ako raha vao niresaka ny atao hoe hiérarchie morale tsy voasoratra ako de miverina ny complexe hoe fanganareo te amerina ny fitondrana monarchika. Hiérarchie monarchie andreny fahasamihafa de ny fampianarana zany no tokony tsy isy complexe. Za ve ova, za ve andrina, za ve sakalava, za ve sianaka, za ve andevo, za ve tsobolo, za ve ngitavolo, za ve mahay mitendry valia, za ve mahay mihira, za ve mahay mandihy. Olombelona jiaby, olombelona. Inona ny problème ny George Floyd, inona ny problème ny
le tany frantsa tsy tadidiko indray le izy haiko na leloha Adama Traoré mainty hoditra le olona fa nefa ny raha tokony ho izy Black Lives Matter tokony motif de fierté na antony mahakevoka sy mahadetaka ny mahatena ny tena za zao tsitako hoe raha iza zao makany Nosy Be miresaka amin'ny Sakalava makany Dego direct masika ary izy ao anatin'ny chauvinisme ny chauvinisme any Dego zay somary assimilena indraindray amin'ny tsy mifakazahoana ekena fa misy hoe en filigrane hoy ny fiteny ny fifanavahana ara-boajanahary raha fa makany Tuiliary ianao raha ianao avy eto Antananarivo makany Tuiliary ianao tsy Antandroy ianao tsy miaraka monina sy miresaka sarotra zay zavatra zay nefa matsiro zay adeviko zay isorana foana ny miresaka an'izany resaka zany satria mila décomplexena na asorina ny raorao ao anatin'ny fahasahirana ara-dresaka napetraky ny demokrasia sy ny republika. Attention Refera koa tia. Resaka hoe cause côtière sy ny sisa. Le yaourt brassé Socolet, nouveau packaging, toujours aussi bon. Oh la vache! Yaourt brassé Socolet, nouveau packaging, toujours au bon lait frais d'un sirabé. Socolet, le goût du vrai. Porte-vente inventaire toute vitrée, dinarivo sy ray alina sy fito sy ariary. Tonga vangana reny amin'ny Alu Alarbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Salto chips Vovobe, siro maskita épicé. Avita olo salto vomafalo. Andramo, ankafisy fa tena hafa mihitsy. Salto chips maskita épicé ndray zao no malaza sakisaky vovo mikarepotreboka sady matsiro be. 10 ariary de michips asa diny koa ny salto chips chilisy, salto chips fromage. Salto, la vie a plein de dents. Nenya, efa kaikany fety ray inona no metsika azy? Zany ty aloha dia café avec le dent sady mbola azo fanomezana porte-carte vita amin'ny hoditra ihany koa. Ndao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Avec le dent, miaraka amiko isan'andro. Gouty vous présente Gouty sablé saveur beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant. Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Gouty sablé saveur beurre. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arivava ho an'ny mpamily rehetra sy izay mpandeha miaraka aminy. Manjifa zolika ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavolo, station Shell Alozato ary station Shell Idos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaim-poana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,4 ariary be zao. 10,4 ariary be zao ary mahazo 500 maimaim-poana amin'ny akokely fakana nofo azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vainganary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoy maimaim-poana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien.
Nenya, efa akaiky any fetiny ray Ina no metsika azy? Raha ny tia aloha de café aigle d'or sady mbola azo fanomezana porte-carte vita amin'ny hoditra ihany koa. Ndao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Alô atsika, pektontsika malagasy mitondra tsikitsiky mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsiaka amin'ny andro mafana mampiray antsika Pecto, manafana ny tontolo andronao. Gouty vous présente Gouty sablé saveur beurre. C'est nouveau et ça fait déjà tourner toutes les têtes. Ah, ce doré, ces courbes, ce goût de beurre si fondant. Entrez dans un tourbillon de plaisir avec le nouveau Gouty sablé saveur beurre. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Salto chips fovobé sur masquita épicé. Avita olo salto vomafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy. Salto chips maskita épicé ndray zao no malaza sakisaky vovo mikarepotreboka sady matsiro be 500 ariary de michips asa diny koa ny salto chips chilisy, salto chips fromage. Salto, la vie à plein dedans. Tratry ny asaramanitra asa dinoina fa ny 1.7 jona izao dia 9 monja ny décoteur miaraka amin'ny formule évasion sady maimaim-pona ny fametahana azy sady afaka mijery no manandratra ny vita malagasy hatranisika miaraka amin'ireo tantara amin'ny toy gasy 100 isan-jato ao amin'ny Novegas. Tonga vainga anary eny amin'ny mpaninjara Canal Plus akaiky anao. Les bouquets Canal Plus. RDJ amin'ny Siv Maraina. Rivotra miombe. Rivotra me. Mitoly resaka teo fa ny fanamarihana hitanay antsoratra tonga aty dia anisany ny hoe tsy fahainoana tsara ny fandaharana rivotra na ny onjam-peo ny radio dagenard DJ. Ny Antomasina indrindraindrindra dia hazavainay fa tsy hoe mipetraka fotsiny ny teknisiany ny onjam-peo RDJ manoloana ny reny indrindra fa ny Antomasina fa manao zay ho afany tokoa voafetra nefa larisany hiezaka atao satria raha faritra Tomasina, faritra Atsinanana, faritra Laotra Mangoro, faritra sisa ao anatin'ny fihiboana. Dia ny fanatonana reny toerana reny toerana ireny dia sarotra raha tsy azona lalana mitety makatso sy makaroa dia izay vita eto Antananarivo no atao zany tsy manao hoe dia hipetra-potsy ny andry ny fihiboana fa manezaka tokoa mitady izay lalana rehetra hahatsara ny fahainoana na ampiverenana ny fahainoany ny any amin'ny faritra amin'ity onjam-peo ity fa tsy vitany hoe fihiboana sy izay fepetra tsy maintsy toavina amin'iny ihany fa eo koa ny tsy fahatomombana ny herinaratra. Tamin'ny sabotsika zao dia niara-ny aina niny nandritra ny adiny ray mahery hatrany Antsirabe ka hatreto Antananarivo hatrany amin'ny faritra hafa tany hatrany andrefandrefana Imamo iny hatrany Atsinanananany hatrany Antsirabe faritra Vakinankaratra ny ray ny hipoka atao anatin'ny aizina vokatry ninona vokatry ny olana ny fahasimban'ny fitaovana mpitaovana tao andekaleka ohatra dia tahak'izay koa ny tsy fahainoana tsara ny RDJ Tomasina zay fa na Antsirabe koa aza dia miteny hoe mandeha ihany ny RDJ tao Antsirabe saingy somary mitapitapy na mikasaosaoka na ohatran'ny ketsiketsona dia miezaka ihany koa manatsara an'izay ny any Mahajanga sy izay rehetra ary omaly zao dia nisy aniny hoe ny avy amin'ny Kanarisady sy na eny dia efa natao izay azona atao dia nisy vokatra azo izany hoe miankina amin'ny fahafahana miara manarina izay tsy mety eto atoerana eto Antananarivo ato mihitsy sy ainy amin'ny faritra samihafa ihany ka lafin'ny teknika zany efa miezaka ny fa misy koa no hoe tsy miankina tanteraka aminay amin'izay aty fa miankina amin'ny faritra miankina amin'ireo fitaovana sy fampitaovana efa misy ihany ka ny fanarenana an'ireny tsy maintsy atonina akaiky na mbola antsoina olona any atoerana any ataovy an'izao ataovy an'izao ao amin'izay SSSS isaroa mbola miandrenyreny eo
zany rehetrarehetra zany. Dia misy manontany koa ato hoe miresaka an'izany ary ianareo izy. Izany rafitra tanatohatra izany. Hiérarchie zay amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny malagasy hoe rafitra ny tanatohatra. Na amin'izao fitondrana republikana zao aza nge tompoko dia misy misy betsaka ny fahandriamanjaka aza ny antanatohatra ifampitondrana misy. Ary tsy maintsy misy. Tsy azo ataony miala amin'izay. Ao amin'ny orinasa fotsiny, any an-tsekoly fotsiny, ary ao amin'ny tafika indrindra. Na ao atokantrano. Ao atokantrano data, zay vao ineny, zoky, zay vao isanty. De jereo amin'izay ary. Ka raha izay dia aoka tsy varintsika amin'ny fampifangarona ny hoe antanatohatra ao amin'ny fitondranandriana. Aristokrasia zay. Fitondranandriamanjaka, monarchie zay. Ray volany teny malagasy dia miditra kely amin'izay aho, tohizo amin'izay ary tompoko fa izay le fivelarana takina amintsika aty amin'ny taona 2007 mahalalaka fijery, liana amin'ny zavatra izay atsidika ary anisan'ny mpampitsidika izahay eto. Faranako ary le resaka momba n'iny le hoe fahasamihafana iny dia amin'ny hoe ny fahasamihafana aoka hoentina iarahana mivoatra satria harena. Tena zara aza misy ny fahasamihafana fa raha mitovy daholo tsy misy ifanovo. Ina no tovozoko any amin'ny olona mitovy amiko? Fa aleo manovo any amin'ny olona tsy mitovy aminao ary zay le atsona voateny teto manko omaly le izy hoe dialektika. Zany hoe le fisainana miainga any amin'ny fifanoherana de tonga any amin'ny fifandravonana. Zay le izy zay. Fa raha fifanoherana fotsiny, tena ny paradoxe aza tsy mijanona eo amin'ny fifanoherana fa tonga any amin'ny fifandravonana, fifamenoana. Dialektika indrindrindrindra any amin'ny fifandravonana tsy maintsy ka ireny entitsika mampivoatra Madagasikara. Any atsinanana isika ndao ifameno amin'ny eny fa na any avaratra isika ndao ifameno amin'ny eny avaratra fa misy eo fomba tsy hitoviana. Raha fomba fotsiny fa ny sotoavina hitoviana. Iny efa isaorana Andriamanitra Zanahary Andriananahary fa nataony manana sotoavina hitoviana isika rehetra. Fa ao amin'ny endrika isehoany ireny sotoavina ireny dia ny fomba. Ary ny fanatanterahana ny fomba dia ny fanao be dia be mihitsy ary manaka reny sika raha io. Dia miditra sady ny sasany eto amin'ny teny amiko eto hoe dia ahoana ary le fiteny. Ny fiteny eto Madagasikara tompoko dia mbola izingizinay izay mandalina misanirana andro manalina fa tsy hatramin'ny hoe ray maraina akory zay vao matory. Tsy hanika fa hoe izingizinay mihitsy fa io dia tokana ny fiteny eto rano fototra. Ka za tsy hitovy amin'ny filoham-pirenena mihitsy ka havita miaritra hatramin'ny ray maraina ka filoham-pirenena mbola tanora iso za efa antitra. Dia raiko izy mahavita an'izany. Ka raha iny fahasamihafantsika ara-pomba ara-panao izay fotsiny nataontsika mifameno betsaka ny zavatra azo raisina, ivoarana, anatsarana, ifampitsinjovana. Ary raha ny harena isa-paritra fotsiny, ohatra zao betsaka ny vokatra ara-pambolena zay afanondrana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Moa ve ajanona fotsiny any amin'ny faritra Antsiranana sy faritra Betsimisaraka na Toamasina avaratra ny famokarana lavanilina sy jirofo. Mbola misy koa any ny lavanilina andray ny letsia, lôtsia hoy ny sasany letsia. Misy ny kafe, misy ny kakao, misy ny zao sy ny zao sy ny zao sy zao. Raha any amin'izay faritra hipoirany fotsiny ireny no ifampitsinjovana fa tsy hitsinjovana amin'ny faritra hafa. Tsy miaraka ny toe-karena eto Madagasikara dia ny farantsika aza ngamba hoe alao atao fanjakana samihafa ny etsy aroa. Fa matoa isika mbola mitoetra ho nositokana dia mifameno ny vokatra avy any avaratra, fameno amin'ny vokatra avy any atsimo, vokatry ny omby ohatra, ny asy, coton avy any atsimo, ny ovy avy eo vakina karatra. Fa tsy hoe pitsoka ovy mampimenao amin'izany ka za lehibe tao vakina karatra. Vao ovy dia mampimena. Dia hoe izy hoe pitsoka ovy zany ianao raha miboso. Dia za tsy manda. Ampianariko zany mitsoka ovy lahy. Hoany mamaina ianareo. Tserina aloha dia mangatsitsiaka kely izay vao samy manapotsitry ny azy dia mivoaka ho azy, miala ho azy le hodiny dia le fotsifotsy iny atelo mitsakoa dia vita. Fampianarana tsotsotra zay amin'ny fananana ovy. Nareo avy ihany ve tsy manendy za nefa tsy avy amin'ny vakina karatra nge. Tsy manendy hoditra ovy? Raha ohatra le mamofy ovy indray ianao ka matevitevina ny hoditra ny ala tamin'iny antsonao na ianao tsy dia mahihitra famofy ovy iny, mbola azo endasiny.
ary indrindra ho an'ny olona tia zavatra somary mangidingita endaso nge noditra ovo matevina iny sasao tsara ohatry hoe manaikitra ohatra mafaipaika manaikitraikitra lanilany ohatra mihinana ravitsaonjo mantitrantotra zay le izy kanefa misy olona tian'ireny atapy izy ny tena tsara atapy aloha de le izy maina tsara eny le zay vao endasina tsara izy milaza aminao ary fa ny zavatra ohatr'izao tsy mahazatra anao de tsy maintsy ho ratsy misy foana ny mahatsara an'iny amin'olona hafa fa aminao izy no ratsy ary zay verinao fa tsara amin'olona iny tsy de makaizy ndao ary ifamenoana ndao ifamenoana fa nga misy hoe ity de anoranona fotsiny na hoe ity de tsy ilaina mihitsy manaraka an'izay ny fampivoarana voateniko teo fahasamihafana areny le meka teo andao entina mifampivoatriny ndao entina fa ity mampalahelo mamenatra tonga anao iodikodina ivingivin-doha eto Madagasikara ankehitriny tsy mety mihitsy ny olona ifampizara fa de ny mahavelona koa nano zaraiko amla zangana izy no hitata tao an'ny rain'le zafy mila samy mila samy maka ho azy samy mila ka ohatriny hoe raimbozy mila na za mila raimbozy fa raha ohatriny hoe raimbozy fotsiny mila na fa zany efa tsy mila na raimbozy tsy mifameno le tsy misy fanakalozana tsy ay le ratsy zay za ho anaka dia manangana anao zanako vavy efa maro be leo zanako vavy zay ve de ampy fa misy ao hoe zao kory dada hoy Larisa mantsy zao ampianaro am'le fiteny malagasy am'le hoe zao ino moa amin'ny Facebook ampianaro zao tsy azo mifamaly fiteny mifamaly mahatsara fihavana na arany fifamenona mampivoatra malaky misy betsaka ny arena eto Madagasikara na arena hita maso na arena tsy hita maso voateniko ny tsy hita maso tam'le hoe sotoavina fomba mampanao ny hita maso de ireo arenantsika be dehibe ireo be volamena ao Ambatolampy atsimotsimona Ambatolampy eny lalana mihetsinanana amin'ny Ambatolampy iny de iziriziry ve Ambatolampy na io ary betsaka omby any androy ohatra de fa manana omby nareo vakana karatra ka tsy mila makany aminareo vakana karatra ny avy ety aminay aty androy tsy mitovy nge ny ronono ny atsirony ronono tena ronono avy amina omby tena gasy hatry ny ela be teto sy ny omby ny tsirony rononon'omby am'ireny omby vazaha omby rana hoy ny fitenenana zay betsaka ho vakina karatra karaha mila le tsiron'le omby tena gasy ianao anary makany toliara makany avy any de abo avadika ao abobo izy any amin'ny zareo bara avarabaratra kely andro eo ary raha mila n'ilay ronono be any vazaha ianao ny vakina karatra sainy manjakandrina betsaka ohatra zany ny fifamenona no azo antsika zavatra samy hafa mihitsy ary mahatonga antsika hoe zany ny fahamaroan'ny arena eto Madagasikara ka ny olana ny eo atsika zao eto Madagasikara eo le hoe fifamenona fa ny olana tena matety mitranga de tsika zany raha ohatra hoe mampianatra zany le anankiray ohatra de rehefa mahay n'iny zavatra iny de le nampianatra azy indray no ataony tsinitsinina eo zany anisan'ny hoe le toetsaina ihany koa zany mbola sarotra be eto amintsika le zay mahatonga le izy azo atao le meka le hoe tsy rarahako zany nanao zay atafitany lahy zarako azy lahy tafita fa tsy zany andro valim-pitihany amby ray zay faharoa koa azo atao no manao hoe mbola misy tsy ampy io sefa makanesa ty amiko de tonga avatia ho tsaraina ny vitany sefa ny fanitarana so de makany amin'ny fifanimbana fa raha vao makany amin'ny fifanimbana manko le meka de efa tsy fampivoarana zay fa fifandripahana ka zay matetika misy eto amintsika ohatra zao hoe anaty fokotany anankiray na toerana anankiray mandeha ohatra mandeha ny fivarotananana eo akaikikaikina io afaka rapitsony iny ihany de misy mivarotra anana ihany koa fa tsy mba misy makatahaka fahatany satria hitany hoe mandeha be de zay le tiako tenenina zany tonga malagasy manana an'izay de io tsy maintsy songona koa amin'io ataon'io ihany ny fifaninanana masina ve zany fa afaka atao koa le izy fa raha zay tenen'ny le meka zay amina toerana hafa mila mieritreritra zany ianao hoe ohatra zao eny am'le meka eny andray soro misy manao an'izay de alora angaza eny amin'ny eny Andravoahangy ohatra ny anao an'le izy zay tsy manino fampitsonjovana le izy raha aloha ifaritra io ivelarana fa za manao ary mifaritra hafa re ray zay fitsinjovana ara-toerana zay fa raha fitsinjovana lavitra mihitsy de ty anankiray raha mofo gasy ny nataon'le meka teny andray soro dia anao manao any Andravoahangy indray ny Larisa tsy mofo gasy indray no ataonao fa ohatra hoe mofo mangahazo
Asianao coco iny, asianao somary zavatra kelikely, ohatra hoe asianao chocolat iny, na asianao ino ty tsirona pecto. Mangalatra ny pecto nefa tsy mety zay. Ao anatin'ny lalàna zany ry havana makareo. Ao anatin'ny lalàna. Raha ohatra ny solika fandrehatra ngesainareo anao an'le mofo. Raha ohatra ny le meka ariary zato ny vidin'ny mofony ao. Nenao ngamba mety ho ataonao 200 ohatra satria bebe kokoa ny fanitarana sy ny fanatsarana any aminao. Ihany izy mivadika ho faninanana masina fa tsy fifaninanana mantsina. Mantsina moa ny dikany tompoko zay tsy mahalala de maimbo, masiso. Masina masina. Eny tompoko. Masina masina. Ali! Tsara foana le mitarika an'izay adevitra zay. Fa le fipetraky lakle zao no fanalahidina ka izy. Zany tompony lakle. Matsika ny resaka le quartier anankiray atao ohatra. Fa io ny fanampanazavana de mitohy ny fandarana moa zany hoe misy hoa le épicerie anankitelo sahirana ny anankiroa satria misy hofatrano ifakana ny tombony amin'ny resaka épicerie de miaraka amin'ny cahier fanarahana ny zavatra amidy zay izy de mampiasa facture ihany izy de mandohetra ihany izy de mandoa ny vola anireo tanaty entana izy ka misy ireo entana aterina aloha avy hatrany fa misy indray ireo ekena atao consignation sy sisa fomba fiasa zay fa ao anatin'ny quartier io misy olona mandeha miasa any akafa de rehefa mandeha miasa any akafa ireo olona ireo de mody makao ihany de ny vola amidy sakafo zany amidy ny sakafo ohatra hoe ny roapatelona eo amin'le quartier ihany izy no mividy ny fanazavana ny vola anatiny sy ny vola mivoaka avy ao anatiny nefa lasan'olona manko ny resaka koa satria raha resaka zavatra foronina zao amin'ny kapobeny nge be de be nge ny olona manao export na mandeha manondrana zavatra vita eto Madagasikara de reny fanondrahana ireny nefa misy lakle ary ny fanafarana entana avy any ivelany ihany koa ka miditra eto Madagasikara ireny fanafarana entana reny de misy lakle le lakle ny fanjakana ny lakle zany hoe ny resaka etra ny resaka drafitra momba ny fanafarana sy ny fandefasana fa ny akapobeny toekarena zay tsara idirana foana mifanaraka amin'izay resaka le ataonareo zay de hoe mitondra inona eo amin'ny vola anamafisana ny ambaindainy le firenena amin'izay de vola rehetra samy hafa zany efa toekarena mibalansa be zany ka iverenana amin'izay ny hoe ny olona mahay manao zavatra mamorona malagasy sy ny kasibosy zao aingana be mihitsy ny gasy tonga de manao kasibosy daholo mbola tsara izy raha ohatra ka mivarotra mbola tsara izy raha mivarotra mbola tsara izy raha mamoron-javatra de amidy fa ny zavatra tena tokony ho tsapa amin'le resaka lakle le teneniko teo de toanana ara-tsaina toanana ara-bola ary toanana ara-pahaizana ny olona manan-kevitra fa ny malagasy be de be manan-kevitra anatin'ny lohany ihany fa midona amin'ny rindrina izy miverina indray tsika ary le meky sy rainy bosy sy larisa amin'ny resaka mpanakanto ny mpanakanto zay mamoron-javatra de ny zavatra foroniny misy le atao hoe valeur ajoutée de ankafizin'olona de ny valeur ajoutée rehefa zavatra kitihan'ny olona manan-talenta zany de lasa mialafo ny vidiny moa vatsy lasa mieritreritra isika de mifampita hoe isika zao le mec zao le mahay manao feo be de be io mahay manao feo be de be io misy fotoana nge le mec zao rehefa any amin'ny toilette na any amin'ny douche mieritreritra ataoko ahoana ary izy ity hoentiko makaiza ary izy ity tombola be tsy mahalala izy ity nanao fampisehoana atao amin'ny plaza nitondra mpanakanto namana anankiroa zay fantatry ny olona izy taminy vondaklosy tokana de le olona hitako mihitsy mitady fa saingy rehefa mitady izy de midona izy aloha fa raha vao midona izy ny eto amintsika ny olana amin'ny resaka fanaovana ny kanto de tsy afaka miverina fanoroana satria kivikivy anosy anareo mangatika be minevitra ilay hoe taxe sur les valeurs ajoutées sur la valeur ajoutée TVA isika tena manosika io anatsara ny famokarana fa ny andraisan'ny olona azy de io indray fitangosany raha fanjakana amin'ny alalany hetra fa raha tena raisina misaina malalaka le TVA reny fampirisiananao hanatsara ny famokarana ataonao io ary le izy tsy mijanona fotsiny eo amin'le hoe mebebe kokoa ny vola miditra amin'ny fanjakana fa ny miditra aminao azy ary voalohany indrindra satria avy any aminao io miainga io nefa tsy maintsy takinina rehefa tonga ny isa-taona hitakina n'ilay izy ary amin'ny lazainay foibeketra ary eo amin'izay le resaka hoe raha miteny isika hoe manao anty
dia manadino matetika ho an'ny malagasy rehetra ato amin'ny fireneko ange ny antony anaovako an'ity fitaterana ity, ty varotra mofo gasy atao Kendravoahangy ny Larisa, any eny Indray Sorony Lemeka na any eny Avarabohitra Ray Mibozy, fa tsy hoe ho azy fotsiny raha vao misaina isika anio ho atsika fotsiny dia manjary tsy mivoatra le zavatra satria mikendry fotsiny izay manodidididina eo dia zay, fa raha vao hatsaraintsika io dia satria isika mikendry hoe fanatevenako anjara biriky ko anatevenako ny toe-karem-pirenena, ampisanratako ny fiandrianam-pirenena ary indrindrindrindra raha vokatra ondrana ny ataonao lavanilina sy jorofo sy kafe sisa inona ny volamena sy ny vato sisary reny nga hijanona eto fotsiny, fa mety reny ho tahirim-bola ho an'ny firenena. Ary raha mitombo ny famokarana ao amin'ny firenena iray amin'ny famokarana amin'ny endriny samihafa dia miha-matevina ny petrabola any amin'ny banky foibe amin'ilay firenena. Sarotra be ny anazava amin'izay amin'ilay fitenena amin'ny frantsay hoe macro économie, toe-karena amin'izy efa andry ny toe-karena mihitsy, kanefa dia izay ny tanjon'io. Ka raha misy izany olona manana asa na dia kely asa tanana aza, aza adinoina ny manatsara an'iny, fa matoy iny mateza dia satria misy fiantraikany any amin'ny lafim-pamokarana be dia be manerana n'ilay firenena izay. Fa raha matoy iny tsy mateza dia tadidio fa nateraky ny fihatereny ny eritreritra manao an'ilay asa. Zany hoe fandoava-ketra ihany koa zany. Ny fandoava-ketra raha izay endrika mampivelatra, fa ao amin'le hoe vao miodina io vola io satria miodina mivokatra. Tsy hanao mokatra ianao rehefa tsy mivadika vola iny dia manjary mivelatra le toe-karena dia matevina ny tahirim-bola lalina be lavitra be na nazavako an'izay ohatra maino ny goty miteny. Maka goty any. Alors goty. Eno maka ohatra fotsiny tsika amin'ny ohatra hoe Macron économie. Macron économie. Rehefa mivarotra ny olona indrindra fa ny malagasy amin'ny ankapobeny dia tian'ny malagasy ny atao hoe tisin-day. Tonga dia mifanolotra eo ny eo. Tsy rehetra foana Tandreo fa ketsiketsina. Misy olona mivarotra akena ary mivarotra telefona, mivarotra mofasy. Tadolasy goty tsy eny tsara fa miakentsina ihany le feonao, so dia misy fitodika tadiavinao. Izy ohatra na zava-kely izy teo zay. Toy izy ary maika koa miketsina. Io zany azavaina ny olona plan Marshall fotsika rehefa maheno an'ilay izy koa. Plan Marshall dia mahafantatsika no plan Marshall azavaina hoe corona faroa dia hoanaiso azavaina fifatsotra hoe rotika sy potika. Zay mazava. Tena tany Allemagne sy tany Frantsa zany tamin'ny ady lehibe faharoa, ary zany resaka hoe volamena ny jiosy izay tsy hitany naleny arenan'ny jiosy tavela tamin'ny toerana nisy azy tany Frantsa sy tany Allemagne dia nalefa taiza ny arenan'ny atao hoe olom-potsy tany Russie tamin'ny fotoanany ady be taorian'ny nanonganana Nicolas II dia io vola sy volamena sy vatosoa samihafa io amombanimbany ao io le trésor de Montezuma io. Rehefa avy eo arakaraka le tanjaky le fanjakana zany ny ampiasana an'le izy. Ny eto amintsika inona le izy efa hita ety ambony efa resahana antsika foana moa zany. Fa ny atao hoe plan Marshall zany eo zany ny tena fanontaniana mipetraka fa ohatran'ny ivory anga ny tompon'andraikitra sy ny mpandraraha ivory amin'ny fanjakana dia miandry vaovao tsika zany hoe ny zavatra tokony tsy ho adino dia misy ny olona tenany amin'ny resaka asa izay tsy voaresaka mihitsy satria ny plan Marshall ohatran'ny grand travaux le izy zay ny miandry fanazavana. Le plan Marshall rehefa matorana amin'ny firenekafa gros investissement le fipetraka le plan Marshall dia tsy ampy ny fanazavana tsy ampy dia rehefa avy eo amin'izay zany inona no tafiditra ao anatin'izay satria za tena tsy mahay bâtiment travaux publics tsy mahay tsy mahay entreprise momba ny asa lehibe lalana sy trano tsy mahay ny haiko ambony voatavo
ny haiko manao mofo voatavo, ny haiko mihira, mitendry gitara, manentana mariazy, manao fampianarana, misy chanson de misy mampihomehy, manao marketing sy commerce de le apity am'le serasera le jisany amaly am'le secteur secondaire. Zay ngamba aloha zany fa azoazontsika le tiana ambara ao anatin'le izy hoe rehefa mahay zavatra ianao ka mijoro tsara ny tongotra ao. Tsy vitanao io zavatra io raha tsy misy lakle. Iza ny tompony lakle? Fanjakana ny tompony lakle. Ary ny plan Marshall na ny plan de relance économique aorinan'ny crise sanitaire ohatran'izao, zay mbola ady hevitra ny stade 1, stade 2, stade 3, sy ny plan d'urgence sanitaire. Misy tsy logika kely ao anatin'le mesure, fa ady hevitra ao anatin'ny saina malalaka tsara ve? Sa hoe mpanenjika toujours afara ve? Sa aka hevitra amin'ny olona tsy mifankahazo ara-politika amin'ny tena ve? Sa asina etikety foana eto zao anosy ianareo? Izy be. Makasitraka. Le izy raha hitarina miresaka kitapom-bolona reto. Tahirim-bola ny fanjakana, fitondrana, firenena. Resaka hetra. Fantatry le olona mandoa hetra ve hoe inona ny antony, zay aloha voalohany indrindrany. De rehefa miteny ny antony nohitra ny fanjakana, de tonga any amin'iny sehatra anankiray itenenana iny, ohatra hoe raha mandoa hetra nareo andoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana, karaman'ny mpampianatra ohatra, na reny karaman'ny tafika sy ny mpitandro filaminana, ny ofasalam-pandehanana, ny fanamboaran-dalana sy ny tariny reny, tonga soma tsara amin'ireny ve le izy sa voatazon'ny tompon'andraikitra vitsivitsy? Na fisiany orinasa tahaka ny hoe Jirama sy ny Air Madagascar io azany ka misy apahany betsaka makany amin'ny kitapom-bolona ny firenena, fa tsy de hoe an'ny Jirama na an'ny Air Madagascar fotsiny. Eo no hitakitsika satria ianao ry zanako vavy milaza zavatra tena mampieritreritra lalina dia ny Jirama ohatra. Ka tokony handeha any Mangarahara, mangeza be aitso mangarahara be mihitsy am'izay rehetrarehetra zay, fa tena malaina tokoa ny olona. Ohatra zao hoe anampy mpitandro filaminana amin'ny fahasahina manoro ny mpanao ratsy ny jiolahy miafinafina any amin'ny faritra samihafa, any amin'ny fokotany samihafa. Tsy mety anao ny olo satria nahoana efa voakarama ny zandary sy ny polisy anao an'izany, zay indray mbola izy isosoka azy sy anatevina azy, zay nga mandray na ariary azy, zay aza hiarany. Ny fiarahantsika amin'ny asa tandrifentsika dia mila fifamenoana hatrany hatrany, fahasambefanany hoe ty mpitandro filaminana, ty olon-tsotra, fahasambefanany zay, fa ny olon-tsotra tsy voatery hoe anampy mpitandro filaminana. Kanefa raha vao an-tsain'ny olon-tsotra ny hoe rehefa apiko ange izy malaky kokoa fahafoanany ny tsy fandriam-pahalemana, mananjo zany isika anampy azy, fa tsy hoe akory hoe efa voakarama izy de misy kosa nefa tsy afahana miditra mihitsy am'izay ataon'ny mpitandro filaminana any. Tena mba marina raha hiditra am'izay paipaika sy tetika entin'ny sambotra mpangalatra any, za tsy hiditra anazy zany, fa ny fahafantarako fa atsy misy olony ratsy adidiko ny miteny aminy atsy hatreo ny fa tsy zany hoe ataovy zao. Ka ohatran'izay misy ngeny tsika miady amin'ity valana aretiny ity zao raim-bozy tsika rehetra miaraka mientana de foana ny aretina fa tsy akinina ministera fahasalamana fotsy na akinina président. De io tiako tenenana indrindra ihany koa an'le mpitatitra hoe satria hoe misy fitakina, misy tsy fifahazahoan-kevitra ve sa ahoana misy hoe niverina amin'ny lohany sy ny sisa moa iny fa misy bus sasany zay sasany ozy izy kosa aloha fa tsy ny rehetra, misy efa mametraka indray le strapotin, misy ny zay tokony ho jerena ihany koa aloha fanjakana. De nefa tsy miandry fanjakana tsika rehetrarehetra fa mila hoe fiaraha-mientan'ny tsirairay samy tonga saina fotsiny hoe raha sanatriany zany moa zany ao anatin'ny bus iny misy zay hoe fitrangana valana aretina zay de hoe anahoana no chauffeur nge mety ho voan'izay ihany koa. Efa mandrangarangy an'le tsy fisina teoko. Efa nandrangarangy an'le tsy fahampiana teo hoe vitsy kely ny olona, de am'izao ny olona efa tafiverina de zay ve zany de hitondra efatra isaky ny zay le izy hoe mila fatsapahatena. Fatsapahatena ny tsirairay avy. Ohatra zao hoe vao miditra ao anaty taxi be anao, apetao tsara mihitsy ny aron'ny tava iny fa tsy atao tanty saoka fotsiny na de ny galana makasolika. Hoe misaotra ny galana, ny alu, ny pecto, niaraka tamintsika foana ny orange, zay manoana fandarina rivotra nareo pianako. Ianareo piaino indrindrindrindra mbola averina ihany fa misy ao takelaky ny rivotra ahafahanareo mamoaka ny hevitrareo vahoaka ampanajana sy ampilaminana fa tsy ampy zay ary rapitso indray mandrabeona toko.
inona moa tsy efa entin'ny rivotra e sy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokon-doka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray Alasinay misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pande taxi be. Alu, distribué. Tena mora, nefa mateza. Tsara nefa tsy lafo. Tonga ty tsara. Araroty, tsy mila miandry fianam-bidy intsony fa efa misy eto Madagasikara ny alu mora sy mateza. Alu manakaiky anao an-trano miaraka amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny Madagasikara. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Dada, olombanina tokoa androany noho ianao. Teo foana ianao nanoro sy nanoana tamin'izay rehetra nataoko. Mikatsaka ny sosiny tsara ho ahy hatrany ianao ry dada. Ka noho izany rehetra izany, dia mirary fety sambatra ho anao ah. Mandritra ny fetiny iray, porofo ihany ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000. Antsotra mirora sy 350 minitra. Tolotra manan-kery 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctets. Tsindrio ary ny 224 étoile 7 étoile 2 raha ampiditra ny tolotra amin'ny comptenao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. Efa io foana ny etsikeritrana mitsikitsiki na lebe tsy maresina dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra androno mandry mamisokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono bella vita malagasy ronono mandry tsy totanye lasanandro ronono mandry mamisokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy arovo ny tenanao a dia arovoko ny hafa ireto misy fepetra